Maninona indray nenio e? Andray koa izany aterako aminao. Fa maninona ka maninonako? Variana mitazana andrim-pivarotra ery epiteria e. Tena marina ve? Ohatran'izany anefa ny fahitako aneny teo fa nilasamborona lavitra izany. Efa ela ange nitazana anareo avy ery ambany ery e. Inona no mampiasa sainanareo mafy toy io e? Landy manomboka indray ianao a? Ie, manomboka mihitsy satria tsy karotro fa rehefa mieritreritra nareo hoe tsisy pahita dia izao foana. Ary rehefa nareo rery aza angamba no ato fa tsy eo dia tena manongo-bolo sy miodikodina eraky ny trano mihitsy nareo. Tsisy an'izany rehefa dia aza mirediridy eo ry Landy. Tena marina e. Neny ekeko fa hatramina fahatesan'ny dada efa taona lasa izay dia sahirana isika mianaka. Nefa efa miteny aminao foana fa tsy maintsy tafavoaka amin'izao lalan-tsarotra izao asika. Aza kivy ianao ry neny fa mijoro hatrany manana ianao finoana matokian'Andriamanitra. Nahoana moa ary Landy tsy ho kivy Tsy hitanao ve efa lafina midaholo anie izao mifananantsika tsaratsara rehetra tato an-trano e. Tsisy intsony fa fongana. Na midy hatramin'ny tanindrazana aza tamin'ireny aretina mafinahazo ireny taona nahafatesan'irainao. Fantatro tsara izany ry neny Izao ny teny anarana ny miasako. Ny karama tsy zarizary. Zara raha mahavita fianarana ianao izay arotsaka isan'andro ato. Dia misaoran'Andriamanitra isika ny amin'izany. Misaora azy koa fizaharery ny zanakao fa tsy nisy maromaro. Ary mbola misaora azy fa tsy nanofa-trano isika mianaka fa mbola nanana n'ity hevitra roa ity isitrihana. Tsy taneny ve hoe mbola fanambinan'Andriamanitra daholo izany rehetra izany e. Indraindray mametsy ny azy ry Landy maninona ny nalainy Robert. Izay no anjarany ry neny tsisy olombelona maty tsy amin'ny androny. Ianao izany angery Landy ohatrany tsy mba malahelo indrainao mihitsy dia tsy mba mahatsapa fahabangana sy fahoriana ve ianao amin'izao tsy mahay ho azy izao e. Ianao ilay zanany vavy-tokana tena nametrahany ny fitiavana. Tena tsapako tokoa izany ry neny fa anao inona ary sika e. Entiny miaka-ndrefam-baravarana rehetra ny fahafatesany. Ny an'ny sasany aza zanaka silaky ny aina ny matoko. Dia izay manana ny maty rehetra ve izany dia hanome-tsiny an'Andriamanitra daholo. Ka ny aloha ny hitako e. Sady jerengety ianao maninona? Tsy mba ohatran'izay tovavy rehetra mitovy aminao. Hita hoe mahantrana fomba fitafy ninona marary mihitsy ny haiko mampitahanao amin'ny Rachel sisy mihotsoko. Ry neny fa hifaninana amin'izany ve no ataontsika e. Zaza tsy sarotoniko fa rehefa madio fotsiny sy miendrika amin'ny fitafiana anaovako te izay. Namako rehetra angery neny tia ahy amin'izao poziko izao fa raha Rachel sy Romiotsoa ny faninananao olona panefoefo be daholo angeny ray aman-dreny ireny. Tsy mahasakana anay rehetra tsy hompinamina be anefa izany. Ka ohatrany dia efa latsa-danja be ireny ianao eo anatrehany. Ianao mieritreritra an'izany ry neny fa tsy izy aminay tsy misy saran'izany fa tena finanamana be amin'ny fotsotra. Jerena ny sakafonao anao ato an-trano azako. Tsy hitako tena hafa ny taloha. Tena esan'ny sainao daholo koa rehetra rehetra io ka ary za mihitsy no hitako fa mampahianao. Neny tsy nijovy ireny fahasalamanao fa hitombo angeny fahasahiranantsika Zay vao tena 4 ngamba. Raha izay ihany no teneninao sitrako sy teliko ary ankafiziko ireny ron-dravim-manga sy patsa na ovy voaendy loafantsika matetika ato ireny. Aza be eritreritra ho ahy ianao. Tsy hitanao hoe mba ngezangeza mahazo aina ihany ve izany izao no mitosoa Eny fa le fiainantsika mihitsy neny amin'ny herintaona analabaka sady feno 20 taona no ianao no ilofosako amin'ny fianarako toy izao. Tsy ho verimaina ny herim-ponao sady tsy nijovako no avintsika indrindra koa. Raha zaza tsy nisy saina angamba raha hoe naditra satria efa zatra ny anta fa tsy hoe tsy eo tsony dada. Dia ianao no jereko misaotranao aloha ahy be dia be angeny ankizy mania eo ampianarana eo ry neny mihinana écolage sy mivanga-bao fotsiny nataony. Marina aloha izany ka toko mbadiny ihany neny ihany izany ezaka ataoko izany no ny fitiavako aneny sy mba hoe hatafitatsikako. Izay efa andeha hianatra lesona aloha andao ary za koa andeha handretra fa efa arivo ity ny androko.
dia izany letsy ny resaka raha ny tampoka ankeo tany am-pianarana malahelo andrenina izy. Ka hitanao, tampoka be tamin'ny nen'ny landiny nahafatesan'le vadiny. Tsy hitanao ohatran'ny hoe tsy ao mihitsy izy tamintsika namangy azy tamin'ny fahoriana iny. Hitako mihitsy tokoa aloha e, ohatran'ny olona tsy tonga saina izany. Ka na isika izao kosa raha ny teo amin'ny toeraniko, narary 3 andro dia maty nefa efa vola be ny lanina mity fanafody, tsy napozina akory. Tena natsiaro sambatra koa izy teo atokantranony e, tsy dia nieritreritra ninonina. Hany ka ohatran'ny tampoka be tamin'ny zavatra nitaona taminy, ka ila tsy ho zakaniko. Tena toa tsy fahasahiranana izy ankehitriny. Ohatran'ny te hanampy azy ary Adrien. Amin'ny fomba ahoana anefa e? Tsy haiko fa mbola eritreretiko. Eny e, azo tonga izany saingy tsy maintsy miandry amin'ny papa ho tonga avy any Kanada tsika aloha vao afaka manao zavatra be. Mbola afaka ray vola ny papa vao tonga? Rehefa vita ny passation vao afaka mitantana ny orinasa ao mafika dia libra tsara amin'izay fotoana izay e. Na zany aza nefa nao izay vitako aloha e. Mioty sao dia tsy mety ankizy ao atondra izao Maninona kia? Fa mpinamana velosika sa tsy mpinamana? Mpinamana fa tsy afaka andray vola be toy izao na dia izany azako. 2 alina ve dia vola be? Laha nataoko gote herinandro fotsiny ange izay, nefa mety ilaindry. Dia inandray ary ny vola raisindry e? Aza matahotra indri fa mbola manana e. Misaotra rakia. Rehefa tonga papanay mbola nao zavatra bebe koa noho izany izay sy Adrien. Mampalahelo aky indrika. Le fotoan-tsarotra aloha ny tsonjovaka n'ity vola ity e. Ohatra hoe aretina tampoka na le tena tsisy mihitsy iny ao an-trano. Izay indrindra mantsy. Misaotra kiva zava-dehibe izao atondry amiko izao ary tsy ho atonoko tena mahafoy indry. Landy raha mbola misy akeny azoko omena dia omeko hanavodako ny namako toy izao. Aza manana eritreritra indri fa sarobidy noho ny vola ny finamanantsika. Tena mananamana tokoa kiza mananareo Zay fa tonga eto amin'ny sapanantsika. Mandram-piona dia rapitso ndraiky Miveloma kia. Ary misy miklaksona antsika io anaty 4x4 fotsifotsy io. Oay, Rachel. Tena Rachel, manahoana kindry? Manahoana roa? Fa tonga vina. Voankeo mihitsy. Andray, dia inona kiny vaovao? Tsisy, izao tonga mitsenana roa aty am-pianarana izao fa malahelo be anareo. Mikara aloha e. Iodina kely aloha tsika, tsisy olana. Iodina? Andeha akany amin'ny restaurant, sa maika hody ve? Tsy dia maika aloha e. Arlandy? Tsy manina raha tsy ela loatra ka. Tsy elo tsika ka mba hiaraka nala hetaheta kely fotsiny. Eto akaiky ihany ange. Tonga tsika fa ndao ary. Mandrosoa. Olona fantatro ny tompon'ity restaurant ity fa aza misalasala Rachel, ahoana ty paozinay roa mitondra kilasy raha nianatra. Idy maninona ary mioty ndao riana ny riny latabatra tsara fa aleotsika eno no hipetraka. Ka mahazo toerana ary. Andraso aloha ataoko ny commande dia sady miresaka tsika e. Reo ary io ny jus dia ataovy ny sakafo sady miresaka Rachel, atao inona daholo reto sakafo be nikomandianao reto? Dia ho lany ve reto? Izay sisa tsy lany eo re azo entina mody. Ny hitondrana azy eo misy fa tsy asiantsika problemany izany. Ao mataovy. Ndry ity dia tena tsy miova mihitsy Ka inona aloha ny vaovao ohatran'izay ela tsy niona an'izay Tsisy akia ny fanomanana baka amin'ny heritaona. Mandeha tsara ny fianarana? Ie, mandeha tsara ka. Fa ndry ity aloha izao avy aiza
avy any Mahajanga sa avy any Tamatavy? Avy any Ambatondra Zaka vao mandeha midina ho any Tamatavy indray rehefa afaka herinandro. Sahady ve? Ie, Fa nahoana vetivety toy izany? tena mbola rotoroto be aloha zao ny asa e. Afaka ray volana any ho any aho vao tena malalaka tsara dia miverina mody eto tanà indray e. Dia afaka mandeha mitsangatsangana foana indray tsika, ha? Ie, mitsangatsangana na mandeha any ambanivohitra ohatran'ireny fanaontsika teo aloha ireny fa tsy olana mihitsy izany e. Nareo koa tsy mety efa vakansa amin'izany? Ie, izay zao efa nieritreritra hoe efa vita amin'ny mariazanareo sy Tevi matondry elabe tany. Finina indray? Nanao mariazy kosa ve rehefa za dia tsy mba nampilaza nareo namako a. Lalina indray izany? Iza ny mahita ho Mbola amin'ny herintaona izany. Sao dia efa miomany nareo a? Fa aiza aloha sy Tevi, niaraka amindreo. Any Anosy Vilany izy efa ho telo volana izay. Ay ve? Landy, fa misy olana angaha? Totra ny malomalo kendrika indry. Tsisy ka. Salama tsara mamanareo? Ie, efa salama izy izao. Misy cadeau nentiko ho azy eo dia ho anareo roa koa e. Dia ho an'i Adrien. Indray, misaotra kia. Misaotra kia. Tsy saorana e. Mbola ao amin'ny sosiete ihany Adrien? Ie, ao amin'ny Angélisy. Manaramaso ao izy aloha mandrapatonga amin'ny papanay avy any Kanada aloha. Rehefa avy eo tsy haindray e, mety hitantana ny Omafit izy. Vitany tsara kosa izanyko. Tsy efa 25 ans zao Adrien e. Zokiko herintaona mantsy izy. 25 ans mihitsy izy afaka 2 volana. Efa tafaverina eto amin'ny aniverserany ka mety izay sy Tevi mihitsy aza angamba no tonga. Miandry anareo izay e. Tiary ilay cadeau any Landy e. Misaotra kia. Tia ento an'ny nenareo dia reto nenareo dary miody a. Misaotra Rachel. Tsy fisaorana ho afa amin'ny fiverenako rehefa ilay afaka ray volana izany. Amin'izay manomana zavatra be dia be. Dia misy zavatra kely homaniko antsika koa e. Ndahoarina reo vary aloha atelina ody amin'izay e. Malahelo Landy dia mampahery ihany efa hitako miafy ihany iziko. Izy loza zahendra sady mahay e. Afaka baka nefa izy vao andeha hitady asa. Mbola misy herintaona mahery izany. Tsy maintsy hitady vaholana amin'izao mahazo anay izao fa tsy lasa raha izao foana ny iainana lava eto ka andraso aloha heritreritra tsara. Allô? Manahoana Rachel? Miotso ihany ty. Ay ve mioty. Manahoana re? Inona kely vaovao? Adinonay sy Landy ho any ny teny andry tamin'ny tsika ilay niaraka iny. Manomana galay evangelika ny tanora ny fiangonana amin'ny saboto izao. Ay ve? Aiza? Any Antamena ao amin'ny CCSK. Ka ahoana? Afaka indry? Nitolakandro ve? Ie, amin'ny 2 sasan-katra amin'ny 4 sasany. Omaina invitation. Okey ary. Atero aty rehefa afaka indry. Rapitso hariva ihany ka. Ao indry? Tsy maninona, ato foana rapitso ka. Izay aloha fa mandra-peo anary. Mandra-peo no mety soa. Odio. Day, ary misy mandondona izany a. Izy ary izany. Ody Rasendra. Fa izy izany. Oay, ary toa zay e. Ie, za ihany e. Ary ohatrany tsy fantarareo ndraiky ty za ty e. Ka tena saika tsy tadidiko mihitsy marina e. Manahoana aloha e. Manahoana ho a? Tsara fa misaotrako. Tsara zany. Tena mbarina raha tsy niova be nareo a. Ohatra lasa vazaha be sady jerety izy miaingo fatratra eriko. Izany ve. Ka no ara zay. Ie. Fa oviana aloha niakatra avy any an-tanàna e. Vao androany mihitsy ka. Anina raina be mihitsy any niala tany. Ay, ka netsena ve sa? Nakavidiko so teny tositeny dia netseny. Misy client anay mantsy eny. Fangana reo zao miompy? Ie.
manao concession zahay mampoly sy miompy any tanàna any e. Ay ve mba nahita franc kely nampiasaina dia mihetsika e. sambatra kinareo zany tafitako. Zany hoe tafita e, mbola vao eo ihany zao, mbola vao atsasa-dalina re. Fa manao aloha zato fahasalamanao e. Tsara ka. Tena henoko misy nareo hoe narary, fa tena tsy afaka nitsidika mihitsy aho tamin'ireny fotoana ireny e. Azony maty koa angina nabavin-dranay vo e. Iza raha zay a? Ilizy e. Andray. Mamango ny fahoriana zaniko. Fananinona hoe narary anga? Maty niteraka izy e. Andriamanitra. Teraka andro andro izy dia tapitra ny ainy. Ny zokony izay vao teraka izay nefa vao 3 taona sy 5 taona izy mianadahy zokony. Andray, tena mampalahelo zaniko. Raharako. Fa inona aloha ny tena navoa azy e? Tsy fantatra tsony izany da sendra. Ny olona ange mahay zavatra any aminay ihany e. Beny tsy faly sy miha tsara velatsy aminao. Zany ve? Ie. Sady Iliza koa mahay vava loatra ka nataon'ny olona e. Zany anga izy iny moa? Zao izy maty foana tsisy antony. Maty tanora e. Ny ankizy mampalahelo ka mboty reny tsy fidy. Fa firy taona tokoa moa izay maty izay ka? Vao 5 taona e. Raha nandalindalo teny amiko izy aloha taloha naterahany no karakaraiko ihany. Efa henoko tamin-dranay fa efa tsy salama loatra izy tamin'izy nitondra voka izay e. Efa saika teraka tsy toga volana aza hono izy ko. Andray. Fa izy hoa tsy nandalo mihitsy e. Za kosa hirana be tsy afaka nakeny amin'ny teniko. Dia le zaza zany azo fa izy indray no Ie, le zaza azo vavikely fa izy indray no voa. Tonga dia fantatra be hoe zavatra hafa no nahazo azy teo am-piterahany e. Zany a, tena mampalahelo zany raha zay. Kita tsony e. Fahoriana tsy roa aman-tany. Na ny hitadiavana olona ampinono aza na nahirana ko. Fangatsy no mena biberon ka? Ora sendra. Aiza no aiza ny any ambanivohitra be any ampiasan'izany biberon zany e. Afaka ianareo aty e. So ihany ara fa nisy ankalany vao teraka 2 volana taloha tao an-tanàna dia ino no novokisana hanina. Tena raharaha koa zany ka. Raharaha hoa e. Fa inona aloha vaovao aty aminareo aty e. Nareo zany ange ohatry ny hafahafa e. Sady tena niena be. Sa le narary. Vokatry ny aretiny iny eo ihany fa niady-tsaina koa mikika. Fa ahoana? Tsy mora ny fiainana raha zay a. Indrindra moa hatramin'izay nahafatesandreo Bergette. Ahoana tokoa moa zany nareo mianaka amin'izao e? I landy aloha mbola mianatra e. Analabaka izy zao amin'ny herintaona dia za koa mba efa miasako. Nareo miasa? Ie. Miasa fa karama tsy isy dikany. Zany a. Zara raha mahasehaka zavatra lehibe mba atao zany. Tsy afenoko anareo fa tena fiafiny. Le zanaka moa dia tena mampalahelo amintsiko. Zany tokoa ve? Tena marina. Za ty raha mandinika anareo toy ny fiainana any ambanivohitra indray ngamba metimety kokoa raha izaniko. Tsy hoe ny fiainana any ambanivohitra no mety fa zay mahay mikarokaroka sy mahita lalana ihany e. Izay tokoa. Ny any aza ny tena loza rehefa fahavararako. Na aty Antananarivo aza ve nareo rehefa mitady lalana tsy mba hiova kely ny fiarom-piainana? Lalana inona moa kino mba hitako aty a? Nareo zao no mahita ka mba atoroy izay. Ilay izy aloha. Miankina amin'ny fanapahan-kevitra sy fahavononana tsirairay ihany e. Mety tsy ho azoazo ny sasany koa. Aiza koa misy izany hoe tsy ho azoazo zany raha zavatra mety ahitana fahasoavana raha zay a? Ka miankina amin'ny hevitry ny tsirairay ho ahy io e. Fa ny fahasoavana aloha dia betsaka ary tsy mampino e. Mba halazao re raha zay hoenona fa tena efa latsaka katerena ane zahay e. Marina ane zany e. Eny ary. Olona zay ko ary ilay izy dia izay eranao avy eo. Tena ny alahelo anareo fa tsisy nizanizana ampirahako ty tsambaratelo ty na iranay vao nadahako aza. Lazao re raha zay efa vonina ihany a e. Efa mafy loatra n'izy mahazo anay zao ka inona aloha dia ataoko raha vita e. Zao ary misy olona tena mahay ihany. Olona? Tsy azoko zany. Misy mpimasy tena mahay ihany hoa. Zany? Nahazoako zao renako zao. Nisy toerana natorony ahy. Feno vato soa sarobidy. Berila sy safira le toerana. Marina ve zany raha zay a? Rano le izy a. Lakan-drano madio be zay. Any tsy molavitra any. Fa mila manao voady ianao. Dia mandatsa raha eo amin'ny toerana. Dia izay vao mipotra ireo vato ireo e. Dia inona ny alatsatra amin'izany ka?
ny anay zao omby ray natao petrabola vetivety aloha ny tanimbary ny vidianana azy fa tsy nahafaty antoka ny tombo avy telo eny aza ny azo rehefa aveoko zany ve eno zay le izy ka asa zay eritreritrao ka aiza mora zay no ahitako omby tsy voatery ange samy manana ny azy io miakina amin'ny vitana hony mety ho akolamena enina na telo fotsiny aza ny takiny aminareo sy toka zany arakaraka io fa mila miresaka aminy meloha aloha misy fantany napetrany ao ka raha ohatra ka vonona ianao de hoentiko any iantoko aloha ny frais rehefa mba tafita venareo tsy fantatrareo zay mba atao sa ahoana zany aloha tsy olany fa ty fotoana andehanana koa ty ny tena lozako aza atao hoe loza zany rehefa miresaka ny any fa fady zany ny andehanana any tsy maintsy tsinam-bolana ary tsy mahazo miakatra eny ny talata ny sabotsy zay le izy ary lady zany mety tena mety tsara mihitsy reo andro roa reo ihany nge ny fady talata ny sabotsy de tsy mihinan-kisoa koa aloha rehefa hoeny de ahoana re zany asanaoko za mantsy tsy mahazo manapaka amin'ny asako lady any anefa de tsy vavaka ve zany raha sendra rehefa te azo fahasoavana aloha de mamono andro kely zavatra tena azo tsapahitanana ange zany za lazaiko anao fa tena mpivavaka ary de koa natao amin'ny fiangonana nisy anay hatram'izay nanao ny didy rehetra sy ny fanompona tena tsoriko fa tsy nampiova ny fiainako zany mafy ady teny ihany de hitako tokoa aloha reny fiainanao taloha reny zay mitsy ange mahagaga am'izao ve ka zay tsy hoe maniratira fivavahana tena mino an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tena ny ranona tsotra ny teniko mikarakara nareo tena fa mampalahelo nge zao tena vo mafy aloha zay mianaka raha zao misy aretana mafindray de asa angazy mahazo anay eto de eo nareo ny raisina fa nareo moa protestanta katolika zay ka Mizanao ka raha mpikambana mafana foby amin'ny fikambana tanora am-piangonanao ilandoko. Hay tokoa moa Robert katolika. Katolika mihitsy. Za matsy nanaraka andrana protestante. Ka hoana ny eritreritra ao aleo aloha andinika kely raha zay mandiny tsara ara fa miveriny eto amin'ny herin'ny androany. Mbola misy ambina vola vidy kisoa mako tsy azo eny eto seny. Eny ary fa hono aiza aloha le toerana le atsika. Lavitra be nga izy zany? Any atsimina ihany mbola atsimina lavidavitra le izy. Fa tonga indray ihany ka raha miala maraina be vao maizimaizina ty nareo de tavaverina. Ka ny anaran'le toerana eny antaniko Ambaladoria. Ary raha fanaiky no anaran'le Rangapimasy. Avy any manakarany le lehilahy Manao ny ianao mon père Augustin? Mademoiselle Rachel, tena ely izany Zany ve? Tena banga mihitsy ny toerana ao amin'ny tanororo ny lozanako. Izandray kosa mon père, za ve ny tsy ao dia ho banga ny toerany. Ireo zao miody sy landy mazoto be ery. Farabaina aloha nafinaritra be le gala. Ka nareo tanora nge nanomana an'iny fa tsy dia za loatra tsy anareo ve zao no tokony arabaina tena tonga lafatra ka hitako hoe tena tafita any am-pon'ny tsirairay ny afatra Zany ve mon père? Zany mihitsy ka toy izy fa tsara fa zay aloha ilozako nareo mbola be vonjena mantsy za ioko. Ndao ary mon père. Ndao ary Mandra-piona indray. Velo mon père. Eny ary ndao ary. Ka ahoana aterina amin'izay nareo roa sa tsy mbola ivory kely ny tanora? Sa maiky Rachel? Tsy maiky aka. Andao ary hamonjy andreo namantsika Pangany tsy hivavaka, toa mbola eo mpandriana foana. Hivavaka? Tsy... Efa aminena sasany ange zao ary nareo zany ohatrany tsy ao mihitsy. Angamba reto tsy afaka mandeha ka mandeha andry Fa maninona?
anganareo marary? Tsy hoe marary aho fa ohatrany malain-tena fotsiny. Orineny andro alahady-tokana ange mba andeha anantsika any am-piangonana e. Andeha hanompan'Andriamanitra indray ve dia kivikivy ka ohatrany matsiaro dredreraka ange aho izany e. Asa janona ary raha vizana ianao e. Nefa amin'ny heriny izao raha lasany amin'ny olona indray izao izay sirazay dia efa tsy afaka andeha koa azoko. Za mantsy mieritreritra ary neny hoe amin'izao zavatra mahazo antsika izao mihitsy ny tena tokony hivavahantsika mafy sy fikirantsika amin'Andriamanitra. Eny ary marina ny anao anaka. Aleo ary aloha akanjo vetivety e. Andeana fa andrasako e. Miharina rivo itasy. Oay, mahafinaritra be izy izany. Nisy dadabe anay nipetraka taty, koa izay ny dadanay. Dia mbola ao? Efa maty efa foviana. Tamin'izany mbola vao 12 taona angamba tamin'izany fotoana izany. Dia iza no mipetraka ao amin'ny trano io ao? To ny fianakavian'ilay vadiny ihany ka. Ilay vadiny koa mantsy efa maty. Ny taranaka taty aoriana niakatra tany Antananarivo mandrato fianarana tsy niasa tany daholo. Wai, jerenareo roa ngery lavitra ry e. Fary Anitasy. Ie, raha mivily amin'ny misy lalana iny sika, zay vao mahita tontolo mahafinaritra be. Andao hoe jerena izany. So mba mividy tany aty papa sy mama ny rinanako. Dahory. Lalana tany ty fa tsara sady malalaka. Feno alana mimoza manodidina azy. Tena mamerovero mihitsy izany a. Ny rivotra iainana mihitsy ny tena tsara sy madio. Raha... Wai, tandremo, misy olona manapaka iny. Ndray izany atairako marina. Tena nipotra tampoka avy tao ambadika io kirihitra io izy dia tsy tasako. Tsika nitaitra fa izy ary tsy dia niraika akoriko. Reto jerenareo ange ty ataony e. Mijaridina be tsy mihetsika eo afovoan'ilay lalana eo izy. Sady mibanjina be atsika. Wai, ohatra mampatahotra indray ty iziko. Mety ty angataka angamba iziko. Andrasy hoe jereko vola kely ato raha misy. Asa raha misy madinika ato dia aloha mena azy. Tindy ianao raha dada. Tsy mihetsika izy sady tsy manatona. Misalotra lamba sandina be hatrana tapon-dohany ka hatrana palajiany le rangahy dia mitondra tena. Ary ohatrany hoe za angeno ataony tsara dinika e. Sa ahoana nareo? Eno andao andeha Rachel. Ka amin'ny fomba hoana fa izy ary ty tsy mety miala eo voan'ny lalana io. Andao hiverina, ataovy marsarera ny fiara. Jereo nge, jereo nareo nge. Inona kity ataony? Totondrony amin'ny teany iny fa maninona e. Rachel, andao andeha ala eto haingana fa matahotra ka. Hafa. Zay izy voalasa. Alao tonga dia mody Antananarivo tsika ka. Inona ny eritreretindry tamin'ny zavatra tamin'ny sabotsy iny? Tena zako azy aky gaga ny eritreritra tanatranoko. Hatramin'ny ady ireny tantarako azy mba variana koa. Ohatrany hoe te hanambara zavatra le rangahy e? Zavatra inona nefa? Sa mety zavatra ratsy angamba? Ndry koa za superstitieuse beko. Ka ataovy amindry ary ny toerany sady azoko nofo mihitsy le izy. Hoe ahoana? Za no nitondrotondrony amin'ny tena mainty lava be iny. Izy avery amin'ny tendrombohitra iray maitso be ery avaratra ery, fa iza amin'ny tendrombohitra maizina be avery atsimo. Nelanay hony antsana be mangitsokitso. Dia indriva eky dia anisy sentiment be amin'izay nofy a. Eza anisy hoe nofoko. Fantatrindry ihany ary efa manambara zavatra. Zay aloha hoe zay tenenindry sy eritreretindry tanteraka daholo. Ka aloha mihitsy aloha ndry tsy miteny inona fa mangina ka. Tena misy dikany aky fa tsy misehoseho azy fotsiny amin'izao Tena marina. Oka ho zay ny valany ka. Fa naray antso avy amin'ny Rachel velondry Lasa malalady rivan'ny Tomasiny izy. Ie, voaraiko ka nalefany tamin'ilay finday vaovao nataony fanomezana ho ahy iny.
dia aiza ilay iray taloha? Nataoko fanomezana ho an'ny nenako iny fa ny azona amin'ny efa ela. Amin'izay misy fandraisana mianaka raha misy lana azy. Tsara kosa aloha izany e. Tapaka ny hevitro fa rehefa nandinikely aho dia andehana amin'ilay zavatra notenenin'ny Razay. Tena tsisy vahaolona hafa mihitsy ny fiainanay ka sady tsy mahasakana na hivavaka koa nge ny fandehanana antsiny e. Tsy voaterana ohatran'ny Razay koa aho hoe tena nary ny fiangonana tanteraka fa izao fotsiny aloha izany no tsy maintsy tandremako a. Tsy azo lazaina milando mihitsy ny zavatra atao any. Fantatro fa tsy maintsy afenina mafy aminy izany e. Hitady fomba mihitsy aloha ialako eto rehefa tonga ny fotoana ka. Andeha ivelana am-piangonana antsika tsindrira riva. Ivoriko aninona fotsiny eto moa kia. Isika tsy mianatra raha teo Alarobia hariva. Sady zaka ity hiresaka Mopero Augustin. Fa ahoana? Tena angata-bavaka aminy fa manofo ratsy foana. Eno hatramin'iny tamin'ny arina arivo ny tasy iny sika. Dia mbola inona ihany le nofo e, inona foana le izy? Mifamafobeka ile izy a. Mbetika hoe mandeha amin'izany lalana dezaka be izany. Mbetika hoe misy olona mamaritra mitady masaka be hono na manidina moramora manatona an'ilay tendrombohitra maizina be hitako tao amin'ilay nofoko voalohany e. Dia mety hoe inona ny dikan'izany? Tsy fantatra mazava kiry mioty a. Fa ny zavatra fantatro aloha dia zavatra ratsy le izy ary hatramiko angamba. Izany ve? Asa angamba kizy azo aneninay raha misy zavatra mahazo ahy. Iny ary izy efa ilay tapo mihitsy tao aoriana nahafatesan'ny dadanayko. Tsisy an'izany aky fa manana finoana ndria. Ndry olona mivavaka be ve ki? Nofo ratsy nge avy amin'ny Satana. Fa mety fambara zavatra koa. Eny ary. Reso aina aloha Mopera e. Marina fa misy ny nofy manambara zavatra fa ny kristianina tsy tokony atao atan'izany nofo ratsy izany. Mivavaha tsara alohan'ny atory dia fahazo ranovoasina ny tranonao. Finina marina moa no tena irin'ny ranovoasina Mopera? Amin'ny ranovoasina izay satria nao masinina tao am-piangonana mihitsy. Ankoatran'ireo sakramenta fototra fito ilana azy dia manana ny asany mahagaga ny ranovoasina. Toy ny fandroahana sy fanoherana ny fanahy ratsy ohatra ka tsara tehirizina any an-trano izy ireny raha tena kristianina katolika ianao. Fanoherana ny fanahy ratsy? Ny demona izany? Demona, Satana sy ny asa ratsy rehetra entiny. Toy ny aretina ve izany? Ny mosavy sy ny lolo ohatra Mopera. Voalazanao ka io ranovoasina io ange ampiasain'ilay fikambanana pretra exorciste. Taloha natao hoe divana amin'ilay atao hoe vampirisme. Vampira? Fa tena nisy tokoa ve ny vampira Mopera sa filma fotsiny? Zavatra tena nisy izany fa tsy anganonganona honono e. Tany andafin-dranomasina tany taloha. Karazan'olona lava vangy, lindra ary tsy mahazaka mazava izy io. Ny tsy fahazakany mazava fotsiny dia efa midika fa zanaky ny aiziny izy. Fanahy ratsy sy mahery avy amin'ny devolo ny vampira ary manaranaka ny vampira e. Atao hoe adepte de Satan izy. Aza hitako izany Andriamanitro. Ka mila miambina hatrany tsika kristianina e. Fa na izany aza mangataka mandrakariva amin'ny anjely mpiambina antsika tsirairay avy koa mba hiambina antsika tsara isan'andro e. Mba iza ary ny anjely mpiambina Mopera? Asa ny olona tsirairay avy ange manana anjely mpiambina azy daholo e. Neninay izao Gabriel. Fa ahoana no novandrahan'izany? Teraka tamin'ny fetin'ny anjely Gabriel izy. Volana septambra zany? Ie,
Zanaky ny Masina Mary mafana fo be koa i Anastasia bebe anay, reninneninay zany. Raha araka ny tantara dia sarom-piterahana be hono izy niteraka ny neny, ary saika tsy azo mihitsy. Anka noho ny velona somatsara dia napetrany teo ambany fiarovany Anjely Gabriely, ary nanaovany voatamy mihitsy tao amin'ny fiangonan'ny zareo zany. Izay no nanaovana azy hoe Rasendra Soa Gabriel. Ka tokony hivavaka tsara ange zany ny mamanao e. Izy aloha mivavaka e. Taloloha tao fa tato ato. Eny ary, zay aloha fa manaraka indray tsika telo mianaka amin'ny resaka fa mbola andeha dinika batemy ahy. Zay koa zao andeha ivory fa misaotra mopera, mandra-piona dia manaraka indray. Eny ary, mahazo to daholo anaka. Rasendra, Zay ihany raha zay fa tonga. Mandrosoa raha zay a? Mandrosoa e. Androsoka, ka manao nareo aty? Salamalama ihany e. Salama ny vatana fa ny saina tsy dia milamina loatrako. Fa ahoana ihany? Nareo ty koa? Reto aloha misy voantalana kely netiko anareo mianaka e. Andray? Odre, topoma, paiso, karoty sy ovy ihany. Odray, efa tapaky ny aramenga izy zany e. Reny ny vokatrany e. Afindreo rehefa ilaina ny ariny e. Ie, misaotra betsaka raha zay a. Sisy fisaorana rehefa mihinana finaritra e. Ie, ka inona hono ny vaovao? Ahoana sy ahoana ny fandehany e. Efa nandinika tsara? Ie, efa nandinika tsara mihitsy aka. Tapaka ny hevitra raha zay fa andeha. Tsara zany, tena mahafinaritra e. Hitanareo ihany fa tsy manovoana anareo aho a. Ka zany efa tena leo an'izao fiainana izao e. Ka zay mahay mihetsika ihany ange ny tafavoaka e. Ka rovinary ny hoe andeha ery e. Ka atao izay faran'izay haingana indrindrako. Raha afaka pitsalady zany. Tsy maninona mihitsy raha mety io andro io. Tsy nankerinandro amin'io. Mbola mety tsara ka. Ay, fa ny tiako antaniana aloha dia izao e. Ahoana avy le fombafomba ohatran'le hoe tsy mihinan-kisoa. Mitondra labozia telo sika dia toaka 2 litatra dia 1 alina sara-pijerena. Andre kako ianao. Aiza nahitako an'izany? Efa nilaza taminareo fa zaho aloha no hiantoka izay rehetra ilaina amin'izao voalohany izao. Azoko antoka ange ny vokany matoa samy mita amin'izany Rasendry. Eny, misaotra mialoha aloha amin'izay e. Raha vao tsy lasa amin'io raha afaka pitso io mantsika dia voatery miandry afaka 2 volana indray. Sady nareo zany tsy afaka raha tsy lahatokana ihany. Ie, fa zao tandrimo ianao so miteniteny Irlandy izay zavatra ataontsika ihany a. Rehefa neriana ihany amin'ny manazava amin'ny adana izay antonantony. Dia ahoana ny fomba ilanareo ato? Haiko foana zany e. Sy lazaiko hoe andeha hidina any ambanivohitra ohatra dia lazaiko hoe elaela any tsy taniko. Eny ary e. Dia ahoana sy ahoana aloha izao ny fotoanantsika e. Aleo rangahy tonga dia eo amin'ny fiantsoana taksi Borosina Tsirabe miandry anareo a. Eo indray sika mandray fiara makany. Omeko frais nareo izao e. Dia amin'ny firy nefa izany ka. Satroka aza raha ohatra hoe miala ty vao maizimaizana mihitsy dia mba tonga ny maraina be tsika. Mandehana taksi makeny amin'ny fandraisana tômôbila e. Sa ahoana ozy nareo e? Ay, izay zany e. Fa tianareo lany vola be amiko ty koa. Tsy dika zany ry anina mihoatra amin'ny fahasoavana ho azy ao a. Efa taona ange izay no nandehanako tany voalohany tany. Tao anatin'izay efa taon'izay fotsiny no tsy mbadika nampitola gaga ny olona ny fiainanay. Nionitra avy zato hoe izay lany rehetra teo aloha. Zany a? Ie, ianao ve ahoana e? Ohatry ny hoe zany bela zao fa andao e, eo dia mahita. Omeo lalana aloha andeha sao riva aty ka. Zay tokoa aloha e. Alina ny voatonga any tanàna any koa. Andao ary, misaotra betsaka raha zay a. Tsy fisaorana e. Fitiavako sy fitserako anareo tena nanaovako an'izany rehetra zany. Izay efa veloma e, lahady zany a. Eny e, veloma ary e. Ndry? Taitra koa ka. Ndrava sady ngandry? Ie, neny koa taitay bombina. Fa izy aloha le raha mahatonga voaka avy ato amintsika iny e.
toa ohatran'ny taitra be izany izy nahita teo. Fangafanina tamin'ireny? Ie, fanena tamiko teo am-bavahady. Fianakaviana avy any ambanivohitra kina. Zafy mipravavo izay. Raha izay no anarany. Raha izay? Ohatran'ny mbola tsiniko. Ka mbola kely ianao tamin'ny faranko. Tsy tadidinao mihitsy izany. Ary tena miakanjo tsara be izy a. Ie, izy aloha dia fa inona hono nalehany teo? Nitsidika? Ie, nitsidika izy fa hoe nahaino anarary dia izao vao afakako. Sady natitra an'ireto zavatra reto koa izy. Oay, tô poma space sady fa vety be daholo. Fangaro ihany misy legioma koa ambany ao ka. Fa izao ny antso ahy izy iny hoe hidina ny vetivety hono ny amin'ny lady izao. Aiza, any Ambobary ve? Ie. Fa n'inona? Misy tanina izay karakaraina any. Tany ikambana any amin'ilay renibe anay izy io. Lozy ity fa voatery mandainga. Ay ve, fa maninona no alahady? Fantatro ihany fa za miasa ny herinandro manontolo dia sady tsy afaka manapaka koa ako. Ary ny sabotsy raha izay indray no tsisy fotoana? Ie, mivarotra mandeha mitetsena hono izy fa manao fambolena be hono zareo sady miompoko. Ay ve, dia neny ve dia tafaverina lahady ihany? Ka andeha vao maraina be izy izy rehefa nanome fria mintsiko. Dia efa karakaro tsara daholo ary izay zavatra tokony ho atapahana any fa tsy isaky ny alahady nareo dia hoe andeha hitina foana. Fotoana tokony andehanana any nefa tokony hivavahana. Eny hiezaka anao izay vitako aloha Etsika ny miala. Misy miala sofera. Dia aiza ny lalana? Mbola misy ditongotra kely aloha Hay, izay tokoa nadiako anareo eo amin'ny adiny iray eo. So ihany izany fa mitondra kapa ivako. Hitanao, iny lala tany mianatsimo andrefa niny lalana. Izay vao mivily miakatra mianatsimo lava. Ry tendrombohitra ry, hitanao ry? Ry ohatran'ny tsatoka maizina be ry ve? Io indrindra, eny ny tanjona. Asa raha ho vitanareo izao niakatra amin'ny omdeza be ioko. Vity io tsy maintsy izahana ho vity Izay aloha izy koa ange tazanina ohatrany hoe lavitra fa akaiky any io rehefa tena diaviny sady afaka makaina ke isika rehefa tena reraka nareo tsy olan'izany. Marary mafiara kitongeniko. Zany ve? Eno tatanana na bataina zany rehefa te sitrana koko. Marina aloha ny anao Tena fa kely sisa fa maherezy ahoana sa akena kely aloha. Aloha ty izy nandiva sao taraika ka so be olona koa amin'ny aoka. Hatravy izay naleko taty aloha tsisy olona zany sendra tsisy olona foana za koa angamba no tsara vitanako. Nefa raha zany fahaizana izany ange tokony be olona mandeha aty fa za aloha mbola tsy nahita fa ahoana no nahalalànareo an'izany olona izany Hay, mpivary mantetan'indrana vehivavy izay ho any no niteny tampoka io vehivavy io mpitondra karazana hazan-dranomaina niteteny tanàna eny sendra nilasalasa teo ny resaka dia izay ary mandrivotra be tao ambony aty izany ka marina tsy ohatry ny fanina izany raha izay fanina andraso aloha hipetraka kely mihitsy fa nanomasoko aza jambena ay mipetrary aloha ahoana azoazo amin'izay ve? Izay vao mba azoazoko ny haiko. Andeha amin'izay zany? Andao ary Andriamanitra ary inona daholo ny zavatra miantokantana amin'ny azo tony totolan biby sy karandoha isan-karazany. Karandona vorona reny
voromahery, omby sy voay. Misy tolana biby lava koa io milakolana be io de misy vaky mpitaratra be dia be mikiraviravy eny amin'ny hazo rehetra eny ary zavatra mifolo lamba maintimainty sy menamena inona daholo ireny Ny manodidina ny trano misy azy mihitsy ny misy an'izao daolodolo e. Fanafody angamba izao reny mifono lampy reny e. Misy dikany daholo reny raha sendra isika nge izao vao niakatra avy ery ambany ery dia efa tazany e. Zany ve? Ka zany lazaiko anareo zany hoe tena mahery nge ho io rangahy io e. Andao sika androso fa io ny tranony e. Io trano vato boribory efa voatokotany io. Trano vato? Ratsy boribory dia nataoko hoe fasany bisoka. Aza miteny izany. Andraso aloha sy to miteny lakolosy kely eto ambaravarany te a. Raha tsy mamaly izy dia mbola misy olona ao izany. Mahazo mandrosinareo avy lavitra e. Sakavola tao anaty arona mipetraka eo ambaravarany raha zay vao nahazo nandingana tokoa izay. Manahoana ianao raha fanaika? Manahoana tompoko? Akorinareo mahazo toerana aloha azy. Tia izany ny raha fanaika aminy a. Tena na mijery azy aza mampahatahotrako. Lehilahy zarazara ary tena mahizy izany a. Angamba zao eo amin'ny 70 taona eo izy io. Jere misy miketrona lalina ny endriny rehetra dia manao akanjo lava be mainty be ranoray tia izy. Miravaka mankirana fotsiny sisin'ilay akanjo ary hodidiny lamba maramaito ny lohany. Odry misy kavina volamena iray lehibe misarona biby lava koa ny sofiny avy. Ary miambozona rojo volamena mavesatra misarona voay voadidina karandoam-biby sy nify madinika be dia be izy. Raha olona tsy mahalala aloha dia hoe jigasy raha fanaiko fa toa didy maso ohatran'ireny sinoa ireny nefa mainty fihodirana. Ary kitian'razay aho hoe hipetraka. Reto kosa manatrika azy reto izany no hipetrahan'izay olona maketo. Izy kosa teto mitalapetraka eo ambony tapi mena be ioko. Apetra etsy ilay toka salabosira sendra. Apetra etsy. Tena mangovotra ny tanako mametraka an'ireto tompon'ity latabatra kely. Vato manoloana ny rafanaiky tika. Io no voatsirambin'ny tanana tompoko. Ka akory kabaretinareo azy? Izany hoe mitondra n'ity avoko ty aminao aho fa lasaka Katerina lalina ny fiainany. Ka raha mba misy azonao atao hamahanana ny olana mahazo azy. Ka izy no nanao madama? Raha sendra soa Gabriel tompoko. Mahagaga fa koty raha fanaiky nefa tsy dia miroko firy izy ary mahay teny merina tsara. Misy vovokazo tsy tapakazo nalaina avy ao anatin'ilay vilia eo ankavanany dia nalatsana ao anatin'ilay vilany maintimainty mipetraka eo ambony latabatra vato. Tonga dia misy sitroka sentina mivoaka manetento erany-trano sy mahadonto be dia iny misy lehilahy niakatra. Ka izao nisy fahoriana taona vitsivitsy lasa izay nitona taminao madama, olona akaiky. Eny tompoko, ny vadiko no maty efa taona lasa izay. Dia nanomboka hatramin'izay dia tojo fahasahiranana ianao. Marina mihitsy izany tompoko dia voatery nitady asa ary ako. Fantatro daholo ny zavatra nitsanga madama. Ka azafady aloha, firy taona ianao zao? 25 taona tompoko. Toy ny hoe vakiny ao anaty lehilahy mitsangana eo ny tantaram-pianako rehetra izany. Tsy dia maro anaka ianao, firy ny zanakao? Vavitokana ihany ka, izany hoe 3 naterako fa tsy azo daholo ny zandro mianadako. Ka izao, firy taona io zanakao io? 12 taona. Iza no anarany? Landy asina. Oay Landro, izany atenako. Aza taitaitra ianao e. Tsy hitako mihitsy io zakabe mainty mifatotra anjoro-trano io.
mifatotra amin'ny hazo malama mandratsana maina miankina amin'ny rindra. Ohatran'ny hoe mibanjana be azy izany ilay saka ka za zao asa ohatrany nefa matahotra loatra momba dia asa. Ka zao ovatsika olana mahazo anao io madama. Raha vonona aloha ianao ka alaiky izay fepetra omena. Eny tompoko izany hoe efa nilazaindrazay ihany aloha. Tsy mitovy ny olana mahazo anareo sy ramatora zay. Tsy mitovy toy izany koa ny tombintana entinareo. Mba mangataka anao aloha hivoaka kely vetivety ramatora zay. Eny tompoko. Lasa mivoaka raha izay marina. Za rery sisa ny eto. Jereo mandray lovia menaka izy dia mitsangana indray. Andre kaiky ianao tena lava dia lava ty olona ity ka. Jereo ty izy mirebarebatra ny kitrikely ny akanjo maintiny. Ampirehetiny ilay menaka ao anaty lovia ary ahodokodiny eo ambony lohako sady menimena izy. Sendra nanonona ny anarako raha fanaiky dia ary toa mijoro eo anoloana latabatra vato indray ty izy. Madame Rasendra Soa, jereo aloha azafady, jereo mivadika avana be masony mandinika mena sady kely toy nyreny masona bibilavo ireny. Aondreo ambonin'io vilany mivoaka setiko io ny lohanao Rasendra Soa. Zay ka ino tsara manaiky anao izay ho teneniko rehetra. Manaiky anao Madame Rasendra Soa Gabrielina. Za no raha fanaiky. Manaiky anao. Hafa zany toy ny tsy tompony tenako tony. Manaiky ve manaiky eo? Eny tompoko. Manaiky na inona azonao? Ninona ka isaano izy omeko anao ny arena setran'izany izay ilainao rehetra azonao ve izany? Eny tompoko. Izao azy ararao anatin'io vilany io ty zavatra omeko anao ty. Iny sady miteny anao hoe manaiky aho na inona fepetra omena eto. Ary manaiky aho na inona fepetra omena eto. Tsara mahasotoerana azy dia izy toy ty zavatra omeko anao ty. Iny toka miaro raha iny fa za matahotra ianao hoe ilainy izany toka iny anaky ianao. Eny tompoko. Zay mino tsara vita izay nydingana voalohany tandremo ny dingana faharoa dia izao atotoerana iray tsy dia lavitra eto ianao. Eno tsara rano izy io feno vatosoa ka mitondra kitapo kely ianao dia alainao izay hitanao miseho rehetra eo. Zao anefa ka tsy iseho ireo vato ireo na iray aza raha tsy alatsaka eo aloha ny ray. Ka inona izany no tokony entiko alatsatra eo tompoko? Zao fantatro ny fahasairana anao. Noho izany akola mena 3 entina atao sorona eo miampy toka 1 litra. Ay, eny tandremo aza tahitaitra raha misy biby miseho fa tsy haninanao izy akory. Azonao ve zany? Mety ho biby lava be io na voay io zany ve? Tsy anaikitra anao izy aza miahiahy anao. Tsy hikasika anao akory io mandra-pahatanteraka ny dingana fahatelo. Ka izao noho izy manao sorona farany sika any. Lay tena sorona efa tena mivoatra tsara ny fiainanao. Mazava aminao ve zany Ramatoa Sendra? Sorona lehibe io tena lehibe. Tsy maintsy atao io hoe tsy misy mampisarasara anao zany. Tsy maintsy atao. Eny tompoko. Tongava ianao eto rehefa feno io volana io asa dilany misandratra andro dia mitondra an'ireo akoho atao soron'ireo fa atoroko anao ny toerana misy le renirano. Eny tompoko. Eny ary mandrapatonga an'izay dia tsy mikasika kisoa ianao. Tandremo Oay. Izay fa mahazo mandeha anao Ramatoa Sendra. Zay misaotra betsaka dia veloma ary tompoko. Tsy manao velomontsika fa tonga dia miala. Toerana tsy maintsy hiverena anao ny eto ary isan'ny mpisorona eto anao any Rinany. Ndao dia mafita
resy lahatra fantany hatramin'ny vadinareo hoe maty zao sy anareo hoe vitsianaka fa inona indray ty mbola mahalasa heritrehitra sy mampisalasaly tsy hoe misalasala fa maninona raha sendra fa ono hoay nareo mba nasian'ny hevoka nendrika tamin'le vilany be iny le midona tsetroka be iny taminareo taty amin'ny zay makaty rehetra mihevoka eo daholo ka dia ahoana ny fahatsapany tenanareo tamin'izany ka za ohatra mitontotonto zany ohatra mifaniny zany ohatra ny hoe misy zavatra misava be zany fotsiny any anaty atidoha any dia ahoana ny teny taminareo ny teniny tsy miteny inona izy fa ohatra ny monomonina mivavaka fotsiny fa ahoana ny teny tamin'ny Rasendry ohatra ny teny zavatra betsaka izy fa tsy tadidiko ka ilay hoe akolamena 3 atao sorona ankoatra n'inona tsy ilay hoe miverina amin'ny fenomanana ka ilay resaka vatsoa ve tena nisy resaka afaka nataony mihitsy ka fa tsy mety tonga ao an-tsaiko ilay izy nefa dia resaka voaioana izy zany tena mahagaga mihitsy zany nareo koa nge be eriany tsy mitombo-tsaina mihitsy tsy zany fa tena nisy zavatra nadoto ny lohako mihitsy aza atao aneritreritra tsony zany fa efa ho tafito zao hoe zay ny tanjona ny tadiavina nge sa ahoana marina aloha zany fa raha zay koa ve zany resahany an'le biby eo anaty rano le hoe biby lavangeza be hono na voay mety izy eo rehefa makaleva inona zany oa ny ten'izy hoe aza taitaitra fa tsy aninona hono fa mandrapatateraka ny zavatra rehetra zany biby lava kely ny any hitako hoe reny biby lava tsotra kelikely reny tompondrano angamba le izy ny serana kely fotsiny dia lasa nefa ny tamiko dia nilazainy an'izany mety samy manana ny azy ange tsy mitovy ange zany ny zava-miseho arak'izay nazavainy teo zany tokoa angavy sa eto aretsy ny miala eto any miakandrefana fotsiny zay fa mbola afaka tapabolana any vao fenomanana mandalo any aminareo any alohan'izay eny ary hitanareo ihany moa fahasahiranako tsy vita eo raha izay miankina amiko rery tena marina aza be eritreritra ho koa tsara fotsiny volako dia averina rehefa vita soma tsara izay atao zay fa veloma Rasendra veloma ary misaotra aiza ihany ary neny nefa tamin'ny 5 maraina ny ala teto ny andro ty efa ho maizina ihany za koa ty tena lany andro miodikodiny ranotrano fotsiny miandry azy fa tsy mahavita zavatra nizay ngamba allo za ihany akia ay ve miotsoe ahoana fa iverindrifa iza za ky miandry aneninay hatramin'izao izy mbola tsy tonga lasany ambanivohitra zany ve fa inona aloha ny atsondry ahy lekay ana filohandriky mba ilay kely rapitso fa hoeto eny ary za ihany ka bay bonne nuit bay akia misaotra oay le ty tena andeha iodina dia voadonako indray le vazy tena vaky tsy misy azy amin'io indray neny voay landy tena zay ary izy ary saro-pisaina izy ange zany mitsatoka eo ambavahady moa ny vazy vaky fa ahoana koa ary Orlandy hoavy dia ahoana ary toa hariva bety nareo fa naninona manontany anareo nge za hoe maninona ho any toa hariva be ay ve nareo koa ty ohatry ny olona tsy tonga saina angainy kaiky lavitra ngaiky eny sady misy ty tongotra lavitra be mihitsy dia vita nefa ve ny zavatra natao tany mbola tsy vita ka mbola miverina any amin'ny tapabolana fa ahoana ka voatery tsy maintsy hivaritra an'ireo tanika ambanina rehetra ne le avy amin'ny renibe anay izay sirazay fa betsaka loatra ny mpandova ka manahirana le izy zay ny tapaka zay ny tapaka tao za ngamba raha mahazo vola misimisy to ohatra ny janona tsy asa tsony fa hivaritra nokatratsiana kely indray ry landy fa nga tamin'ny betsaka le izy betsaka ihany ka
Ary mahagaga fa ohatrany tsy naheno resaka momba an'izany teo aloha Fangadry io mbola tsy nandrehitra foana hatramin'izao e. Vao andeha andrehatra mihitsy re za io e. Ary fofoninona ho azany aminao izany e. Tohatra ny maheno fofona hafahafa izany a. Fofoninona e. Ravikininona kely ireny fa izany no betsakany eny e, izy aloha fofona ravikazo na zava-maniry ngamba fa ohatrany tsy ravikininona. Izany ve? Tena mahery fofona be. Raha za mama mandeha mandro ka. Tena tsy mba mahavita an'izany intsony izao fa niarerahako ary izany hahafahatyako. Dia hidaboko tory aloha fa izay fanarahanareo sy mifahatanao e. Tena ilay fofona evoka ngamba ny landy ka. Ary tena manara-damba mihitsy ilay izy a. Aleo aloha soroko reto akanjo reto ka. Tena fahafa mihitsy akinenay hatramin'ny nakany isany tany ambanivohitra tamin'ny lahadiny ka. Fa maninona izy e? Manofo miteny rehetra foana izy. Izany raha tsy taitra miarina mihitsy amin'ny alina. Dia miteny hoe ahoana? Hoe manaiky anao a izany foana. Ka mety resaka ry zareo tany ambanivohitra tany angamba kiny azo nofo. Asa fa zavatra tsy fanaony taloha izy manofo miteny izany a. Izay inge mahagaga e. Ka mety izay ngamba e. Izy koa efa miasa saina rahateo. Asa kiko. Tena vitivity dia tonga ilay tapa-bolana. Raha izay izany no hividin'ilay akolamena telo dia any ihany ny fotoananay teo ilay tamin'eny. Izay no resany tamiko teoko. Tsy maintsy ampilaza ny landy aloha izany izao. Izay indray izy efa tany. Efa tonga avy niasy neny? Ie, mba nirava aloha izay androaniko. Landy a? Tsy maintsy andeha hidina indray aho fa tonga teo ny toanareo. Vao teo? Ie, vao teo saiketratra anao teo mihitsy izy fa efa fantany ange fa miasa e. Dia roviana indray neny no hidina? Alahady indray? Latsinainy ka. Latsinainy? Dia tsy hiasa? Tsy asa aloha fa napaka kely e. Tsy maintsy andavanandro satria tsy misy borao mivona fokotany na kaominina ilay lahady dia izay ny antony andana latsinainy. Izay nefa andeha borao amin'io resaka taratasy io. Marina aloha izany e. Tonga dia resy lahatra avy hatrany landy marina. Eo vomako tsara daholo mantsy ity fanazavana neniko. Tsy maintsy izay koa no lazaiko any am-piasana izao rehefa amin'io hoe karakara lofa ka voatery anapakako. Mino fa tsy sarotiny zareo. Andrahoiko maraina izany ny varindry mianatra e. Ifo maraina be mihitsy amin'io. Aza misahira neny fa tsy mianatra izahay amin'io latsinainy io fa andeha anaraka anareo Vatao taitra be neny. Mba te-hijery an'izany tanindrazantsika izany sady efa ela koa tsy taniko. Ka ary ny fire ahoana ka amanalo mihitsy ngika io fire amin'izany mandro sy miveriny e. Aiza no ahitantsika an'izany ka. Ary neny zao taiza nahita ka. Karaha izay ngeny ny antoka e. Soloina rehefa malafo tany. Ka manaraka mba te handeha dia teny an'izay koa izy hoe soloina hoe mba efa lehibe ange ary neny sady vavitokanao hoe tsy zoako ve mba hahita an'ireo tanindrazako. Raha mba fantatrao mantsy anaka. Tohatra ny malahelo sy misento izany ho aneny e. Tsy azoko. Ka raha tianao dia amin'ny manaraka ianao izany ny entiko any e. Fa ny amin'ity aloha tsy hevitra e. Sady masaika ingavana koa mba sasao ny lamba. Tsy maninona fa manaraka izany e. Ohatrany tsy mazava amiko ny fihetsika neny. Misy resaka tsy tiany ho fantatro va re any e. Izay kia? Eny hoa. Zay aizaka izy any toeran'izany mandroso azy sika fa iny ary mahataitra anao e.
Mazava be ke fanazavany raha fanaiky teo hoe ao ambadika retsy vato be retsy ilay rano e. Ary inona izany sasasa be izany ka? Izany ilay riana minjery e. Avy amin'ny orina iny avian'ilay lakan-drano ery ambanimbany kokoa. Io ilay toerana natorony. De zareo rano tsy maintsy makany? Izay ny teniny teo e. Tsy mahazo rahan'olona. Ianao rery manao an'ilay sorona. Raha izay tena matahotra ka. Io indray raha sendra. Nareo tonga amin'ireo hoe te hividiny lohany nefa matahotra ny masony. Ilay vato soranina eritreretina. Za koa ange nandeha rery toy izany fa tsisy nanaraka e. Mba manana ianareo fa asa iny e. Eto tonga sika. Iry ambany tazana lavitra ry ilay toerana. Io misy vato mifanoko be dabe ie, ao ambanin'io ilay lakan-drano e. Ireto ny akoho sy ny atso ary ny toka e. Izay fa lasa hiverina ery ambony ery no miandry ianareo e. Eny ary. Andrasa aloha efa any ve ilay kitapo kely asian'ilay vato? Efa tika. Maso toa ary e. Onjonjoko sasamy rery amin'izay izany izao manomboka etoko. Tsy maintsy mandroso nefa. Izay fa tonga etoko. Tia eny ilay vato anaovana sorona. Vato maintimainty fisaka mitsatoka anaty rano. Tena mampiorokoditra na mijery indry rano be menjera ry avaratry ry azako. Hodidinina lamaity be sa tena avo be izany aleo tsy jery ihany fa hifantoka amin'ity zavatra ataoko eto ity aloha ka. Fotoana ity mandeha ihany. Tsy maintsy tononona aloha izany ilay vavaka ny teneniny dia didina tsirairay ny tendan'reto akoho reto hiraraka anaty rano ao ny rahany rehefa miseho ireo vato voararaka indray ilay toka. Lasa ary. Zay fa vita. Miandry izay hipoiran'reto vato rery sisa zany. Oay! Ireo tokoa eny. Tena vato so mamirapiratra be dia be ao anaty rano. Misy lehibe ary misy kely koa. Oay! Tena avotra marina misaotra n'Andriamanitra. Ary aleo ararako amin'izay ilay toaka ka. Zay. Dia oay! Ary inona izany? Iny misososo ao anaty rano manatona ity iny. Loza marina. Loza fa tena voay be. Ary tena mamba mihitsy maniry volotsankany eo ambony lamosiny. Oay tsy abehany Andriamanitra. Tsy mbola nahita toy io hatramin'izay niainako. Vontseo e! Vontseo e! Oeto ary atongotra. Nakaiza izy teo? Io eny. Io mijanona eo amoron-drano io. Manina izy izany? Toa misotro an'ilay rà. Sotroiny ilay rano tete anaty rano avy eo ambony vato. Dia iny izy fa lasa miverina moramora. Ary ireo matikoriana be io izany mipoirany raha izaniko. Misy lavabato ao izany aleo raha rotanaingana amin'izao izy lazao iny nandreo fanaingana an'reto vato reto ka.
loza raha zay mamba be. Inona? Mamba be ho efa ho 2 metatra ngamba ny avony sady feno bararata be ny lamosiny. Taiza ry tia? Mipotra avy eo amin'ilay rano be menjirana nantona teo inoko. Marina ve? Esotrony daholo ilay rano tete teo. Ohatrany tseratra ny nandehanako ny lavitra teo fa mivadika ao amin'ny foko. Andrikako ka zay zany le biby nitenen'ny Rafanaiky. Tokony tsy atahatra tsony ange nareo satria efa nilazany. Na izany azy. Tsy anareo mantsy ny nahita azy toko. Narokoroko tombokaboka ny vandimantotra be daholo ny hoditra niny ny maso ny boribory mavo be dia mena be ilay eo afovoany. Nifiny ndray. Fa zao aloha asoma tsara ihany le zavatra. Azo ka. Ay. Tsy amin'ny kitapo kely teny. Aprimo tsara dia andao rende. Tadio tsara le teny Rafanaiky taminareo afaka enim-bolana nareo miverina aty aminy. Ianareo kosa mahatoka-ndala no? Eny ka na tsy matokana aza moa ninny tsy maintsy tonga aty ako. Voahonitra daholo izay ny volan-drazay. Nampiko valosoa be azako fa lery izy izay ihany ary mba hieritreritra izay fiainana mianaka amin'izay aho zao manomboka etoko. Hijanona tsy azy tsony fa hanokatra magazay dia aka olona hanampy ahy hivarotra. Amboariko sy hitariko ny trano dia mety hividy fiara koa aza ampiasaiko ataoko taxi brosy midina any ambanivohitra. Mba hiova amin'izay ny fiainana mianaka ela ny ely ty dia mba afaka hiaina tontovavy rehetra na mandrehetra landy. Tena misaotra ny razay aloha raha tsisy azy tsisy an'izao. Niny tena tsy mampino azy ho fiovan'ny fiainantsika vetivety tao anatin'ny enim-bolana izao tomany nofy marina. Zany ve? Zao ry tsy rehefa hiditra ny fanambinana. Aiza rangako ny trano mezinezina be. Manana fiara miasa sika dia nahasokatra magazay be koa. Gaga mihitsy ireo ankizy namako. Fa tany be dia be angany namidinareo sy neny torasay tany. Ie, betsaka ihany anie ilay tany. Ary eo aloha neny ampiana fa tena tsy araka reo mihitsy izy mivarotra izany Tokony akapanampiko aloha nareo fanampy ny solo fa sahirana nareo rehefa mianatra. Efa mieritreritra an'izany mihitsy anie izahay nefa mila olona tokisantsika toa andro solo ireny ohatra. Mino fa ahitsy sika Farany sisy izao dia alehako aty amin'ny Rafanaiky izao dia vita. Ao aorian'ilay sorona lehibe tena izy. Mino fa omby angamba izany. Tsy manafa na omby 2 aza rangaha vao vitoko Rafanaiky. Indraindray mieritreritra hoe tsy olombelona iny rangaha iny ilay masony sy ny fijeriny. Le izy mahidy mahisy sady lava. Fa tena mahay aloha izy. Tena mahery marina na mampitahotra aza fa tsy maintsy mamolaka ny tahotra azy koa Tena nanonofo ratsy koa. Andriamanitro, inona ary ny tiany nofoko iny ambara? Tsy mbola nanonofo ratsy toy izany Fehezina biby lavalava be izany ny tranonay. Tena hodidino mihitsy. Ngezany izany raha biby. Sady ny lohany mipetraka tsara eo amin'ny vavahady eo. Ny masony mena be toy ny fainafo. Inona izany? Nisy zavatra ny anjery izany.
Aleo aloha hoe jerena. Ay ty sarineny misy kadra tiany anjera teo. Tena vaky miparitaka ny fitaratra. Fa ahoana koa ary ny tokony hampianjera azy nefa miantony. Nefa ty le no alebiaziny. Neny a! Ay mo izy tsy ato fa lasa nidina any ambanivohitra ko. Le nalainy fiaranay vao maraina teo zany izy. Ndeha hanampy any Solivarotra ka iny fantatro fa tsy tonga raha tsy hariva. Soa zahay fa efa mba vakansa. Sambany aty mandeha rery aty tsy narahandrazaiko. Ty eto le trano. Tohatra mangina be izany a. Sa za koa no efa lolo sy tonina le lakoloska. Izay. Ka mandrosoa ianao Ramatoa Sendra, mandrosoa anao. Ary totonga dia fantany hoe zany ato. Eny, tsy misy zavatra tsy hitan-drafanaika na ny any ambanin'ny tany na ny any ambony any amin'ny abakabaka. Azonao? Manahoana ianao rafanaika? Rafanaika tsy mba mety farofina mavozo e. Azonao zany. Ka ino kabarinao azy? Tonga arak'ilay fotoana ny fanaovantsika enim-bolana lasa izay tompo. Ono ary Ramatoa Sendra. Na afa-po anao ve ny zavatra nataoko a sy nomeko anao rehetra? Eny tompoko, na afa-po tokoa fa misaotra anao e. Tonga amin'ny tanjona nirinao sy ny tsiriritinao ianao zao. Na hiampita ranomasina aza. Tsy vita amin'ny fisaorana nefa zany. Ka tsy maintsy manatanteraka amin'ny voady sy ny teny nomenao ianao. Azonao zany? Dia ilay sorona lehibe. Ny zavatra rehetra matsy dia tsy somena maimaim-pony zany fa misy takalony avokoa. Ataovy tsara ao andohanao zany Ramatoa Sendra. Eny tompoko. Andray marina. Izay indray le fofona mahatontotonto. Tadidinao tsara ny teny nataonao teto tadidinao a. Eny tompoko. Manaiky aho e. Izay fepetra rehetra omena eto ninona ikeko re tompoko. Aika zao ary a. Tonga ary fotoana Ramatoa Sendra. Raha amin'ny eritreritro zao, inona ilay sorona lehibe tsy maintsy ataontsika? Inona? Omby ve tompoko? Tena mampitahotra koa ny mijery an'ity rangahy fa miolakolana be izy rehefa mime. Sahala amin'ireny biby lava ireny mariny. Izay omby ve? Tsy isy dikan'izany Ramatoa Sendra. Maivany raha oharina amin'ny fahasoavana ilibanao mandrapahatapitry ny fofonainao. Ary mbola olovan'ireo taranakao aza. Fa inona ary ny tokony ataoko tompoko? Inona ny tokony hoentiko ataoko sorona? Olombelona Ramatoa Sendra. Olombelona. Tsy maintsy. Azonao zany a? Tsy maintsy. Hoentina eto amiko eto atao sorona. Azonao zany atao sorona ho a. Inona tsara re tompoko? Zazalahy kely 3. Andriamanitra. 3 a. Zazalahy kely 3. Azonao ve zany? Ary tandremo a. Latsaky ny 9 taona ary mbola tsy voafolo. Tadiavinao ary hita tamiko ao anatin'ny 2 volana rahela tandremo a. Ia. Ino ty loza lazainao? Tsy loza zany Ramatoa Sendra fa zany ny tadiavin'ny fagnano fitoloha. Fanano fitoloha. Zany mety azonao e. Fanano fitoloha. Ramatoa ty ve mareniny? Le biby lava ngeza dia manana loha 7 mipetraka ao anatin'ny lavabato ambanin'ny rian-drano nalehanao nanaovanao sorona voalohany io e. Tsy tadidinao iny? Tsy tsy vitako zany. Tsy afaka anao an'izany navinanao viana. Tsy tandremo tsy manana safidy anao Ramatoa Sendra. Efa nanaiky anao. Sa ny zanakao no entiny eto? Ahoana tsara? Iny zanakao vavy tokana iny e. Iny mihitsy nge ny tadiaviny. Saingy ny tsininy kely dia
fotombavaka loatra izy iny ka nefa rehefa tsy mahita atao anatin'ny fotoana voatondra ianao a dia voatery atao ihany izany azonao izany tsy anaky an'izany aho e ninonino nataonao azafadyka tsy anao tsony ange no mandidy tsy manapaka izao tandremo raha matoa sendra manatanteraka sisanjaranao satria izay ilay fepetra eninao tsara ve izany izay no fepetra tsy anaky an'izany aho ay fitaka be vava ka ny fitsiriritanao tafahoatra sy ianao voan'ny tazokarena tsy nahay miafy tamin'izay nanananao no namitaka anao fa tsy zara matora sendra tsy mbola mahalalandra fanaiky ihany ve anao Andriamanitro fa tao mandady ary tao biby tena biby lava marina biby lava ny tapany ambany vonjeo vonjeo ho aiza ianao raha matora sendra ho aiza ianao nakaiza ny varavarana teo ary tao nanjavina ny varavarana ka zao no izy anaiky ve ianao sa tsy anaiky mifoana re tompoko ho averiko daholo ireny zavatra nomenao ahy ny vato nge efa lafinao tandremo tsara raha matora sendra efa lafinao ny vato fa sao tsy tadidinao ho averiko ny vola ao koa ny trano ny fiara na ny magazay aza ho averiko daholo re tsy afaka andray an'izany izy raha sendra sorona no ilaina sorona izay rehetra tonga teto lasa mpanefefo nanaiky avokoa azonao zany na hira zay aza ve omby nge nentiny teto akoatra ny ombolay na matodia akoatra ny ombolay ho angatsy renao fa maty ny zobavy iliza ve fa ahoana nitantarany aboby ianao raha tianao fantatra dia netiny tetin'otsabony io zobaviny io 3 andro tsy alohan'ny nahaterahana ny tena izy dia natohiny atao sorona izy sy marina ve zany izy ny zaza atao akibony azonao ve zany zaza fa zao no izy raha matoa sendra kamba na ny zaza atao akibony ilay zandry ny lahy kely no nilainay nasaina netiny nody kosa ilay zokony vavy kely sy ny razana mba tsy ampiahahany any an-tanàny Andriamanitro tena tsy vaniny raha zay tsy vaniny tena tsy vaniny raha zay raha matora sendra maty-karena toanao koa zany raha sendra ka izao raha tsy tianao koa ny ho faty ianao sy ny zanakao mihitsy dia ataovy izay asaina ataonao sy efa nekenao taloha tadidinao fa efa voafehiko ny toerana misy anao rehetra tadidio tsara voafehiko azonao zany voafehiko tena fana zany ary aiza ry azany marina tsy tena milalana makany amin'ny raha fanaika fa aoka zay vao tadidiko raha fanaika le sorona Andriamanitro dia tamin'ny fomba ahoana no nahatongavako teto aleo aloha andeha ho daingana ka Landy neny za miantso zany voay ahy neny Andriamanitro tena nitolefika teto ambaravarana izy neny fa maninona ianao marary angahy ianao sa nanao accident Landy fa naninona re neny ry Andriamanitro
Aleo aloha tantanina keny am-pandriana izy. Eo aloha mitsotsotra eto ianao. Izy nefa tsy mafana. Sa antsoina dokotera ianao ry neny a? Tsy marary aka. Fa inona fotsiny ary mahazo anao? Ary inona foana izany fofona manandrinandrina be izany? Landy. Lozako e. Loza? Fa misy inona ry neny a? Landy. Mivavaha mafianaka. Mivavaha a. Fa inona daholo re izany redirediny neny izany e? Fa misy inona ary? Nanenenako a. Inona no nanenenanao? Le mivarotra tany ve? Tsisy ho a. Tena tsy misy zavatra mazava amiko ka. Aleo aloha akaronda soposotroinao fa misy lasopy eo. Ty ary. Ohatra tena natory izy marina. Aleo koa atory. Andeha karakara an'ilay sakafo ao aloha fa efa masaka. Efa taitra ianao. Ka nanahoana izay ianao ry neny? Tsy maninona ka. Tena natory-tsy ny sakafo izao ianao. Zaho koa moa tsy namoa. Landy. Inona moa androany? Zoma androany. Andeha hivavaka isika izany amin'ny Lahady. Eny. Fa inona no mampazoto ny neny andeha hivavaka tampoka teo? Isan'andro izy tsy miteny an'izany. Hafahafa mihitsy neny izany a. Ho lazaiko amin'ny Landy ara ve? Tonga dia ho tsoroko aminy ara ve marina? Izy aloha zaza endry sy mivavaka e. Mety tsy haninona izy nefa aoka ihany ka. Aleo aloha hiady irery. Lasa nieritreritra be neny izany e? Ie. Raha tonga eo mpanasa lamba dia asaiko sosony daholo ny lamba maloto rehetra kia. Izay lambantsika ao. Dia mba angala sakafo akiza aho hoaniko azafady fanaona zany a. Ie. Andraso efa misy lasopy ao dia vary sosoa. Andraso alaiko e. Dia inona reny no ataoko e? Inona reny ataoko Andriamanitra? Tsy hanao an'izany novinanoviana kosa aloha e. Navino faty aza. Fa Ilandy natahorako. Raha misy mahazo azy tsy ho zakako izany ka. Ny sitrapoky any izao no nahatonga an'izao. Ary ty raha izay ny tena nampidiriny tamin'izy mihitsy a. Efa fantazany rehetra izany dia mbola nataony an'izany ihany a. Tena tsy napoziko mihitsy raha izay no nahavita an'izany. Ampio Andriamanitra. Tena nanenenako e. Fona e. Andriamanitra. Reto ny versement antsika tao an-tsenandroandro neny a. Ary io any e. Tena tsy handray andreny sy ampiasan'ireny voly ireny intsony a. Neny a. Fa misy inona e? Maninona raha tantarainao ary misy zavatra ampiseho e? Aza fenonao ary neny izay olana mahazo anao a. Landy a. Angamba hiala eto isika ka. Hiala? Fa maninona? Tsy hipetraka eto intsony aho e. Fa tena tsisy azoko.
aleo mihitsy aloha hipetraka dia lasa ao amiko. Inona ny zava-mitranga ary neny a? Misy inona mahazo anao? Tsy landy a, tena miangavy anao mihitsy a. Tsy afaka maly anao aloha amin'izao fotoana izao. Ka za koa ange sahira-tsaina ary neny. Reniko ianao, raha misy mahazo anao a, tsy ary ino reny mivandambandana amin'ny tavanao reny? Aiza izany? Reniko, na ny sandrinao na ny ranjonao jere ange e. Areti-koditrininy re? Asa, tsy fantatro e. Tsy fantatro mihitsy. Taloha ianao toa tsisy an'ireny. Hosory fanafody ihany aloha reny a, misy pomady ao? Eny e. Hosorako izany. Za andeha karakara sakafo aloha ka. Mandeha anary. Tena andeha faran'izay lavitra e. Tsy te hipetraka eto amin'ity trano naoriny devoly ity ahako. Trano voafehan'ny demony araka ny teniny. Na izara tsy te hihinana an'io voly io akory. Nampihinana anjanako an'io aza ve? Tsy maintsy mandeha izay. Fa mbola eritreretiko hoe ho aiza moa. Andriamanitro, mitondra mbavaka ny neny tao anatrehanao a. Ninona zavatra mahazo azy, ainao mamany olana rehetra. Nanompo anao ihany izy hatramin'izay. Aoka tsy ho diso anjara amin'ny famindraponao izy. Raha toa ka nisy zavatra tsy nentina tao na tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia mamela azy, mifona ho azy a. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy ny raha latsaka natao famelan-kelo ka. Misaotra Tompo. Amen. Sy ary andeha amin'izay atory aloha fa aineny efa natory efa ela. Andriamanitro, fa manino neny izany? Neny? Fato mitsilitra be sy miolakolaka eo am-pandriana neny. Neny, tena ila tsy voatazoko. Inona koa reny amin'ny tenany reny? To feno maratra tatataka be. Le vandambandana omaly rehetra iny to tataka daholo. Maratra be neny. Inona ary no ataoko? Hoentiko any amin'ny hopitaly fa amin'ny dokotera. Neny, manina re ianao e? Aleo alofo azoko solika. Tena miretirety be neny. Sady ny ova amin'ny feony. Hafa izao mahazo an'izao. Tena matahotra. Sorona. Inona tsara? Sorona? Sorona iny izany teneninen izany? Sorona. Manike. Fa inona re zavatra mahazo aneny tany ry Andriamanitro? Loza fa tena matahotra. Tena ho atsoky miotika. Iza koa ary le telefona. Andriamanitro, tsisy mamaly. Allo? Mioty. Fa misy inona kiny miantso andro alina be izao ndria? Mioty a, marary kiny eny a. Marary? Miretirety be izy dia feno ratra tatatataka be ohatry ny nodidiana tamin'ny lamina ny tenany. Andriamanitro, fa naninona? Tsy haiko e, tonga avy aty kinareo sy Adrien izao a. Matahotra. Andrasa ry alofo azoko Adrien dia lazako e. Eny kia, miandry anareo a. Allô? Nanahoana izy? Mbola miretirety. Sady vao mivavaka dia nikakakaka amin'ny be izy. Zany ve? Ie,
ohatrany hoe tsy ineny aky fa olo-kafa. Milamina aloha ndry fa aza mikoropaka e. Efa tamin'izay efa ety an-dalana ny fiarany Adrien nentina aingana zany a. Eny aky a. Zany zareo fa tonga andrasy voaiko ny vavahady. Manahoanareo? Mandrosinareo menata? Fa nanahoana izy Irlandy a? Tsy haiko e. Ao, jereo. Andriamanitro, tena maradratra be marina. Tsy mandeha rà nefa le izy a. Zay magaga fa tataka fotsiny. Asa kizay mahazo azy a. Tokony itsona dokotera ihany aloha e. Efa saika iantso mihitsy any ahy e. Ohatrany tsy normal izao a. Sorona. Mila sorona. Zany? Sorona. Enonareo? Sorona. Maniky. Zany foana ny rehetraretiny. Tena tsy normal izao e. Misy fanaratsy izy. Zany ve? Mazava benga izy ho fetsin'izao e. Za koa aloha ny eritreritra an'izany e. Iary vavaka ho azy mihitsy koa ny atsoka anareo. Jereo na ny feony aza. Fa nandeha taiza izy io e? Dia tsy fantatro mihitsy ry Adrien a. Nandeha tany ambanivohitra tany izy mivarotra tany. Le efa nitantarako andriankiry mioty a. Dia hoe zay no nahazoana volam-pena namboarina an'ity trano ity sy nanokafanareo an'io magazay io. Ie, zay mihitsy. Fa ahoana ny atombohany toy izao aloha e? Aroviana. Somary iva be avy any ambanivohitra iny izy. Toy izao ny zavanitranga. Dia izay ny zava-miseho eny ariva iny sy ny resany tamiko e. Ka raha izany ange nisy zavatra nataony na nahazo azy tany fa nafeniny ianao e. Eno a, fa tsy mety miteny izy. Tia izy hoe mitady hiala fa tsy hipetraka eto intsony. Dia ho aiza kionareo? Osa, le vola sainy ariana izany lozako. Raha izay faniriny-mba teo ho tafita amin'ny fiainan'izay. Ka izay indrindra ange, misy ifandraisany amin'ny vola sy ny fananana ilay zavatra mahazo azy. Tsy azoko. Atsolo ny dokotera fa rehefa avy eo miresaka dia mivavaka ho azy. Dia ahoana izy ny dokotera teo? Gaga izy nahita an'ireo tatatataka be amin'ny vatany rehetra ireo. Nieritreritra mihitsy ngamba izy hoe nisy namonina eny na hoe accidenté fa mandaingitsika. Angamba natao pansement ireo ratra rehetra dia nitsondro mifampatoriana izy. Dia reto ny fanafody meny teo. Azafady eky mba atolory ahy poketra akaikindreo aprimako an'ireto ry mioty. Tia ary way nisokatra le izy fa azafady. Angamba tsy nidy. Misy karine latsaka ange iny. Dri, fa karine inona koa ty? Ohatrany mbola tsy nahita an'ity a. Fa maninona tsara? Fa misy inona aky? Ty zavatra misoratra tao anaty karine ity. Hoe ahoana ny ao? Ienoy ange e. Alefa soary. Alahady fa Ambaladoria. Volan-drazay voalohany. Frais 7,2 ariary. Toka 2 litatra. Labozia 3. Sara-pijerevana 9,000 ariary. Fa inona dikan'izany? Dia mbola mitoy hoe ahoana aky? Alatsinainy fa Ambaladoria. Frais 7,2 ariary. Toka 2 litatra. Akolamena 3 natao sorona. Mbola misy toyana ange atao ambadika ato e.
natao sorona teo amin'ny rian-drano be nangalana vatosoa. Natao sorona nangalana vatosoa? Vatosoa inona? Sorona hoana? Ary zay nge zany no mahatonga azy ohatran'izao e. Hoe ahoany? Ka nisy zavatra nataony neninareo marina tany e. Ary nakavola tamin'le raha zay izy nanaovana azy. Fa inonareo io olona io e? Raha zay ve? Nenitoanay no heviny. Zafy mpiravavy zany izy sy neny. Dia aiza izy no mipetraka? Any atsimo akaikina Ambohibariny Sambaina any. Asa na hoe ny rahan'izy roa nanao io zavatra io na hevitra avy amin'ny miriry? Nanao inona nefa e? Tsy azoko. Ka nandeha tany amin'ny mpanody gasy tany e. Anao an'io sorona io izy ko. Neny tsy mahay an'izany e. Tsy maintsy hevitra avy amin'ny raha zay zao no nahatongavany teto. Ka nanararoatra varotra ny reninareo ilay hoe sahirakirana sy teo tafita angambana izy dia hoe notaritiny tamin'izany izy. Areo daty alahady sy alatsinainy voasoratra tao anaty karnereo mihitsy no andro nandehanany nidina tany ambanivohitra dia le tamin'izy hoe hivarotra tany ikambanany zareo zany. Fa nisy dia fanalehany koa e. Naka vato soa izy rehefa avy nanao sorona mazava be nge io e. Dia aiza ireo vato ireo ka? Ka tsy efa nivadika vola? De hoe vola avy tamin'izany zany. Tena mino aho fa zay mihitsy e. Andriamanitro, ty lozanao roneny. Dia inona ihany no mbola sorona iretireteny toy izao raha izany ka? Asa? Mety mbola misy sorona ray hafa ny fanarahany zareo fa tsy nataony. Sy miody tadidindrily tamin'ny Arinarivo. Le lehilahy nanofo tehana andrivo e? Tena fambaran'izao aky iny ary koa ilay nofoko tamin'ny lakamisy alina teo. Hoe ahoana? Hoe nodidinina biby lava be hono ty tanànanay ity ary mitsatoka eo am-bavahady eo ny lohany. Zany veky? Eno tsy mbola nanofo toy izany tato ato. Voalohany le nitantaraiko andry le za mifatotra tady mazaka sy manidina moramora manatona zany tendrombohitra maizina be zany. Ie, tadidiko tsara iny ka. Le nitantaraintsika Mopero Augustin. Tendrombohitra maizina be? So hoe Ambalatoria. Hitanao ve io toerana io? Anara-toerana mbola tsy fantatro tamin'izay nenako aloha e. Ary efa tany Ambohibariny Sambaina nga ianao? Taloha efa ela fony izay mbola ankizy. Ka tsara nefa ny andehanana any anontaniana n'ity nenitorazainareo ity ny tena zava-misy marina e. Mino aho mantsy fa mahafantatra zavatra betsaka izy. Ary neny marary io atao ahoana? Tsy maintsy anaovana fitaombavaka isan'andro izy. Ndao atombontsika zao e. Landia. Oay. Landia. Io fa matsiaro izy. Neny? Ahoana? Nanahoana ianao zay? Landia. Mivavao Endry neny anao an'izany indrindra zay zao. Reo mihody sy Adrien. Misaotra nareo e. Landia. Nanaovany reniko voady tamin'ny Anjely Gabriely taloha. Ie, efa fantatro ka. Manga taminy iambina tsara. Matoky ianao e, ataoko daholo zany. Misy rano voasina nitantarain'ny ilay bebe anao e. Alaivo iso mahasitrana rano mahagaga io. Milevina. Fa izany? Tsy haiko le toerana e. Fiangonana taloha na La Chapelle Saint-Gabriel izay. Zay ny anarany tadidiko. Tadiavo aloha e. Aiza no ahitana an'izany neny? Azotsika anontaniana Mopero Augustin e, mety fantany zany. Eny tokoa. Neny fa tsy azonao lazaina amiko ve izay tena nahazo anao e. Tena hodikodo ny lohany. Zay zao ny eritreritra hoe andeha ho any amin'ny nitorazay any Ambohibary mantsy dia mba hanontany azy sy laza aminy fa marary ianao. Tsy aza makany. Tandremo Dray marina. Tena tafarina mihitsy izy. Tandremo tsy makany ianao. Tsy mandingana any ianao tsy makano Indray izy marina. Mihoty i Adrien fonjeo e. Ao tonga dia hivavaka ho azy tsika, samy mandoalika.
ao fa tazomiko izy. Tena zany vianaka ny mahazo andrasentsy. Eny mopera, tena mampalahelo. Afaka mandeha mivavaka ho azy ihany saingy tsy zao e. Za mbola tsy afaka fahanao lamesa amin'ny sivy. Ka alaivo eto ara riva miroano any ary. Eny ary mopera. Fa ento ihany aloha ty ranovason ty dia afafazo amin'ny trano. Fafazo koa izy dia omeo sotrony kely mandra-pahatongako any. Fa miteny ranovoasina ihany ianao mopera. Fantatro ve hoe aiza ho aiza izany sapelan'ny Saint Gabriel zany? Saint Gabriel? Tena tsy fantatro fa maninona io sapelina io ka? Raha araka ny tantara dia tany amin'io sapelina io nalaovan'ny renibe any Voady Andramatoa Rasela taloha fony kely tamin'ny Arkanjely Gabriel. Misy ranovoasina zany no amin'io sapelina io. Asain'ny reniny landy alaina hitsaboana azy. Ranovoasina? Eny, hoe rano mahagaga. Izy ny tantara izany fa tsy tadidiny ilay toerana fa nasain'ny tediavinay. Ka aiza no ahitana an'izany? Tena mbola tsy naheno an'izany mihitsy ako. Eny ary mopera. Aleo aloha izay andeha ary fa alainao ihany ianao amin'ny roa. Ndao ary. Andraso fa hoentiko amin'ny bavaka mandritra ny lamesa izy. Misaotra mopera. Efa 3 andro izay mivavahana ho an'ny eny teto nandroana ny fanahy rasy nefa atao tsisy fiofana. Tena kivy areto Aza kivy izany akindry fa vao miady angetsika e. Efa mba mitontony ihany ary izy rehefa fafazana ranovoasina. Mitony kely fotsiny dia manao indray rehefa avy eo. Jery angety izy ohatry ny memangana izany. Efa hitako miezaka mihitsy mopera sy ireo ray aman-dreny ao amin'ny fiangonana tonga eto e. Natsika tanora miaro toro manao alim-bavaka koa azy. Matokindry fa tsy maintsy sitrana izy. Ny finondry ihany koa nge io e. Mila mifady ihany tsika reto manomboka izao mihitsy zany. Izay aloha ny tolona tsy maintsy ataontsika manoloana ny herin'ny fanaratsy izay manafika azy. Hifady hanina ho azy ve nareo? Maninona moa? Raha tsy miara mivondrona tsika tsy mety nge io e. Izay ky mampinamana antsika. Miara-miady ao anatin'ny sarotra. Vonona izay. Ary aza manana eritreritana an'izany ianao Rolandy izay ahasitrana ny reninao izao ny tanjona. Kendrentsika hanafahana azy amin'ny vahoan'ny Satana. Raha sanatria misy fahavazako koa ve tsy mba hanao toy izao ihany nareo? Misaotra reto misaotra fa zava-dehibe amiko izao. Telefonina mihitsy ngeza manino zany Way, Rachel ty. Allô? Manahoana mioty Manahoana ki Rachel? Efa hatramin'ny alina ny miantso anareo ve ki dia tsy mahazo mihitsy. Ka mivavaka angamba izay. Manao alim-bavaka dia mamono finday. Ay ve, nga misy alim-bavaka indray zao any am-piangonana amin'izao. Aty an-trano landy. Mararaka iny nen'ny landy Zany ve? Indray. Mioty meo aloha ny finday indray vetivetika. Te hiresaka amindriony aky Adrien Angakoa ao ki izy. Adaolo izay ka. Meo ary izy. Rachel, manahoana ianao? Manahoana Adrien? Rachel, marary mafy ingeny ren'ny landy. Efa ho herinandro izay asa maizina le izy. Marina ve? Traotrao be dia miolakolana sy mirediredy rehefa mihetsika. Fa ahoana nahatonga an'izany? Ho lava ny tantara raha zavaina eto fa aoriana manazava bebe kokoa e. Ny saiko teneniko anao fotsiny dia hoe mivavaha mafy ho azy. Ka izany nge hiakatra aty Antananarivo e. Ho avy an'io hariva izay no nentjoko anareo. Ho dito amin'izay aloha volana vitsivitsy. Ay ve, vao maika tsara zany. Miandry anao ary zahay. Tonga dia aty an-trano landy ny mamantana raha ohatra ka. Eny ary, omeo avetivety hoe landy azafady. Allô? Landy courage kia, ho avy Rachel, tena vomafy akineny Eny ho afa courage foana, mahireza mivavaka. Zay mandra-piona, zao dia zao dia hiainga.
eny ary. Rachel, mandrosa. Manahoana daholo. Rachel. Landy voaka zahay mbola mitsabo ange. Sanatria hoe maty izy akory. Aza asiana ranomasy mihitsy aloha. Any aiza izay? Io, mandrosa ty e. Andriamanitro, fa maninona toa maratra be ny endriny. Hatramin'ny vatany rehetra. Io azakizy efa tsaratsara. Efa niantsoana dokotera teto. Fa ahoana nefa ny tena nahavoa azy? Mipetraha aloha e. Ho tantaraiko anao izay fantatro aloha. Ny tena zava-niseho marina mbola tsisy malala. Izy izany reny efa miferin'aina amin'ny fahasahiranany reny hatramin'ny hafatezan'ny dada. Dia indray andro tonga teto ny Torazay. Raha vaviny io, kozinany izany, avy any atsimo any. Dia izay ny zavatra fantatro. Izay koa ny eritreritray araka ity soratra tao anaty karne ity. Izay mahatonga an'izao fiovana izao. Tena raharaha tokoa izany. Tena tsy napoiziko Rachel. Ka ny zavatra rehetra angamba misy ampoizina rehefa ho avy ny loza. Sedra tsy maintsy hatrehantsika izao. Fa izy izany tsy miresaka mihitsy. Tsy setanoromalina mihitsy ve hatramin'izay? Tena izy ka. Tamin'ny talata izy izao ny resaka momba n'ilay ranovoasina tamin'ny landy. Ranovoasina? Ie, izao ny teniny tamin'iny. Dia izay. Izy mantsy le efa nitantaraiko anareo hoe nanaovandren'ny voady. Ranovoasina any amin'ny La Chapelle Saint-Gabriel le izy. Efa nanontaniana amin'ny Opéra Augustin le izy fa tsy fantany mihitsy le chapelle. Hitako io toerana io. Le chapelle ve? Ie, fantatro io. Fa ahoana? Aiza ky? Eno ako. Any Ambatondrazaka io. Le za mandeha miasa an'ireny foana no nahafantarako azy. Marina ve? Tena misaotra an'Andriamanitra kia. Fiangonana aloha le izy kelikely izay. Somary ambanimbany vohitra be no misy azy. Fa taty aoriana efa navita fiangonana ngezangeza lavidavitra teo ny mpino katolika tany dia tsy misy olona mivavaka intsony tao fa mikatona. Masera Maria le fianakaviana ihany koa mba ny tantara sy nalalako an'izany fa hitako le izy efa 10 taona izao no mikatona ny raha tsy diso. 10 taona? 5 taona tao aoriana naterahan'neninay ange izany. Ka izay vao tsaroako. Niasa tany dadabe anay taloha dia netiny tany ny vady aman-janany. Voateraka iray volana neny bebe anay tamin'izany ary farofo neny. Tany izy natao batemy. Tao amin'ny La Chapelle io ary nanaovany voady tao. Hitako ao ny acte de batemy fa Ambohimasoandro no anaran'ilay toerana voasoratra ao ary tao amin'ny Akara Saint-Gabriel. Ka izay Ambohimasoandro izay mihitsy ny anaran'ilay toerany. Dia ahoana ka izany? Ka andehantsika raha-pitso maraina. Misy fiara azontsika entina ao. Tsisy adika-hevitra intsony izany. Ary neny ahoana? Entintsika izy ka. Misy kosety azony atoriana ao anaty 4x4. Aleo mihitsy koa izy hiverina any amin'ny toerana voalohany nanosorana azy ho zanak'Andriamanitra nanaovana batemy azy. Sao dia izay no mba afaka azy. Sa ahoana hozy izy nareo? Marina mihitsy aloha izany sady tena mety mihitsy. Izy no efa niteny fa mila n'io rano io dia mety misy dikany izany. Andriamanitra, io fa mihetsika be indray izy. Ka raha misy rano voasina dia efa fazo izy aloha dia sady mivavaka tsika. Sorona, mila sorona. Efa nanaiky ianao. Tsy amelako. Raha tsy izany ianao manefa. Mangina landy. Mangina tokana. Andriamanitra. Raha tsy vita io. Tsy amelako. Ino izany reto?
Ohatran'ny hoe accident verana eo hoe andraso hoe loza fa tena ny fiarako nisy nandony io tena potika tanteraka ny ilany rehetra. Fa ahoana ary? Io camion io nandona azy tena mety tapaka frein angambany. Andraso aloha hidina any. Tsy amelako tsy mahalala ny rafanaikinga. Tena raha tena azo tsapahitana ny sakana ataon'ny fanaratsy reto fa zao tsy masakana antsika tsy andeha izany ngamo iny ihany ny fiarako misy 4x4 lehibe kokoa noho iny aho zao nentina namikarazy zany izy teo naterina any aloha efa niantso amin'ny Stevie ihany nilazany vaovao rehetra taminy. Dia ahoana? Tsy afaka hiaraka amintsika izy fa izy nanara-maso ny fanamboarana an'iny eo. Raha izao no izy mety ho be dehibe ny sakatsakana iseho eny an-dalana iny tsy maintsy mailo ihany tsika. Tsy maintsy mivavaka mafy tsika raha tian'Andriamanitra rangaha tsy maintsy tanteraka io dia io aza matahotra fa ho tody ihany tsika aoreny mafy ny finoana. Misy mandondona ao mba vahady eo izany. Izy izany andraso hoay amin'ny 7 ora alina izao somba reo tanora namantsika kosa ary andraso jereko aleo fa hiaraka aminao misy lehilahy mijoro io ambavahady io. Aleo aloha tsy tonga dia manatony iny ka. Ahoana ny ianao izay iza ny tadiavinao? Mitady Andramatoa Rasendra Rasendra? Fa izy ianao anatahany raha neva vany ambobariny sambainy. Dadatoranaay vo anatahandra say ve? Izy indrindra tompoko. Voa izy ry Adrien. Mandroso ary ianao Mandroso ianao fa neny koa ne marary Irak'Andriamanitra ianao fa nanana eritreritra ny saika hidina tamin'itsy izay izao. Fa marary nino Rasendra? Marary tsy fantatra tsony izay zavatra nataon'izy sy Rasaitany. Tena zava-doza. Tsy haiko ianao raha afaka nazava azy. Zany mihitsy nahatonga avaketo tsy naposika efa vomafy toy izao Rasendra. Misaotra n'Andriamanitra tsy dia saoriana loatra. Efa tokony ho tonga aloha mihitsy ihany fa ny aran-doza koa amin'ny fiarakodia nitondraka tena ny fandona ny taksiborosy anankiroa Zany ve? Eny naratra ny atsasaka ny olona tao anaty fiara ary nisy maty roa mihitsy. Ndray fa ianao tsy naninona? Tsy maninona ka ny ren-doza ka azonao mena fanazavana ve zahay ry dadatoranaay vo ny tora izay mihitsy mantsy izao no tena tiako hita mitady azy mafy indrisy angamba tsy ho tanteraka intsony izany etaetanao izany anaka. Fa ahoana? Tsy hitanao ve izao zaho misaona miakanjo maitso izao? Maty angera izay maty namono tena izy efa voalevina efatrandro izay. Marina ve? Fa naninona? Tsy fantatro izay tena antony fa talohan'ny ataperany ainy no nitantarany zavatra betsaka tamiko. Zavatra betsaka tsy naposiko sady nifony izy. Nifona? Nifona tamin'ny zavatra nataony tamin'ilay zavadiko raha ny sitrapoko tsy te hisaona na hitomany azy akory Fa nataony ahoana ny vadinao? Nomeny natao saona tamin'ny Rafanaiky Liza sy ny zaza anankiray tao an-kibony mba hahazoany harena. Ahoana tsara? Rafanaiky izay le redirediny neny teo tsy henonareo ve? Izy Rafanaiky Rafanaiky le mpimasy malaza be mpanao ody mahery eo atsimona eo Ambaladoria ao Ambaladoria? Izay koa le anara-toerana voasoratra tao anatin'ny karnena lehan'ny neny. Nandeha tany izy Razay efa nitantarainy Razay daholo olona tsy vaniny Razay mpamosavy mihitsy mahatoa mahavita an'izany tamiko anatahany tapo amin'izao. Tena loza tokoa. Sobavy ihany ve? Sady bevoka ozy izy ianao? Bevoka ary kambana ny zaza tao an-kibony. Dia maty daholo ve? Lehilahy kely ihany ny vavy kely ihany. Fa ahoana ny tena fandehany
tohatra ny tena mahatsiravina be izy izany. Ahoana ny fomba nitondrany azy tany e? Tsy salama be voko ilay izy dia nentiny tany hoe ho tsaboana sy andro voka hony. Mbola mifanalavi-davitra be mihitsy mantsy ny misy anay. Hay izy ity nentiny teny amin'ny rafanaika. Razana sisa ny nentiny ho tao an-tranoko. Sy ilay zazamena vavikely kambana izany ny zanako. Tamin'izay izy ny fona ny baradaka ny marina. Efa teo am-pialanaina. Efa taona aty aoriana. Mafy Andriamanitro, tena mampalahelo koa izany ka. Tena mahatsiravina mihitsy. Olona roa izany ny ray natao sorona, ny reny sy ny zaza. Raha ny tena izy dia ilay zaza mbola tsy nahita masoandro toam-boka no nolainy ary nodidiana manta fotsiny izao ny kibony. Izay ingeny nahafaten'ilay izy. Jesoa Kristy Tompo, faloziny. Andray reto, mampitomany koa izany ka. Tsy dia izay ny zava-misy. Tena marina izany. Neny ny tiran-doza. Rasendra. Mba manahoana ianao Rasendra? Efa miareraka izany. Lozako. Tsy fidiny ianao fa voafitaka raha izay ianao. Ohatran'ny namitahany ahy ihany. Tsia. Izany diso hoe na nirariana be loatra. Tsy mety ianao ilay sorona farany aho. Zazalahy anankitelo. Mbola tsy voafora no mitadiavany. Andriamanitro, angala-tsaza izany? Raha tsy izany dia ny zanako ilando no entina atao sorona. Tsia, Lanitro? Tsy vitako. Aleoko maty. Neny tsy faty ianao e. Andetsika izao iantso mopera sady aka rano voasina. Marina izany. Andeha zao dia zao ihany tsika. Miomanina reo fa andeha aka fiara hanao lavalina tsika. Mahereza reto fa efa sasa-dalana tsika. Efa manao izay ho afany mihitsy ny sofera. Manahoana izy Orlandy? Matory izy. Ka mba nahita tory aloha izy rehefa avy nivavaka ho azy aty eo e. Tsara izany ka. Miaritra kely fotsiny sisa dia ho tonga tsika e. Tonga ihany tsika. Ty le toerana. Io ny chapelle Saint-Gabriel. Mbola eo ambony eo ny soratra. Écart Saint-Gabriel. Tokely izany izany kuriata. Misaotra anao izay Andriamanitra Andrenanahary. Tonga ihany na dia vaky pneu indroa aza. Izany zavatra izany efa napozina daholo. Sakana daholo izany. Fa izy ve aloha tsy mihetsika intsony? Indray mandeha iny ihany. Ka andao aloha izany hitadiny Montpera Curiato e. Tena laniaikitsika ka saika voasava daholo rehefa mety vatandrindrina. Sady neny eo mihetsika be indray. Mila tsy ho voatolony dahatorana sy le sofera mihitsy ao anaty fiara ao izy. Andriamanitro, apio izay Andriamanitro. Ny fanahy masina anao ka nilo anay. Ka rehefa tsy any amin'ny rindrina izany dia any amin'ny tany iray e. Dia amin'ny fomba ahoana nangaditsika azy? Izaho hitsery izay fiasana azo ampiasaina ao anaty fiara ao e. Ka tsy maintsy lavahana izany ty trano iray manontolo tiako. Okaloha jerenareo ny sary vaton'ny Anjely Gabriel mipetaka amin'ny rindrina ery amin'ny hotely ery nge.
misy soratra eo hoe Ange Gabriel io ambany amin'ny vato fisaka kely io. Tena marina tokoa izany. Sao dia mba mety ao ary. Tena mino aho fa ao fa aleo aloha sokiriko e. Zay afaka tena io le rano io anaty tavoahangy bocal boribory io. Tsy mopera. Mopera, hita le izy. Marina ve? Ie, tao ambanin'ny hotely Masina. Aleo anao mamoaka azy mopera. Ary misy soratra manodidina nge le tavoahangy. Eny tokoa. Ino io mopera? Ranovoasina Nazareta. Zay le soratra ato ka. Ahoana koa zany? Zany hoe mety loharano tany Nazareta zany nangalana azy teo amin'ny toerana nisehon'ny Anjely Gabriel tamin'ny Masimary. Tena zany tokoa ve? Ninona aloha dia misaotra n'Andriamanitra tsika fa hita ihany le izy. Reto andraso aloha fa ohatra ny misy boky kely miaraka aminy nge io anatiny io e. Sa tsy zany ve mopera? Andraso boky kely misy vavaka ity ka. Ary mety vavaka ampiasaina miaraka amin'ity rano ity ngamba? Angamba. Hita soma tsara le ranovoasina fa aleo ny mamaly landy bataitsika kato anaty fiangonana hozy izy mopera. Dia manatrika ny hotely ito izy no ampandritsika fa mopera no hivavaka semetra tanana aminy. Dia tsika rehetra koa hifanotrona eto. Andao daholo ary. Ka aoko tsika angina samotoniny daholo aloha e. Aoko sika hivavaka ary. Ry Ray Mora Foindindro, ianao no nanome fahasoavana ireo nandeha tao amin'ny aizina mba hanatona ny zanakao. Ka androsoniaka eo amin'ny fanjakan'ny fahazavanao. Ka engany ity mpanomponao ity mba ho afaka mifitaka sy ny lainga ary ny fatorany ratsy isan-karazany. Ary ho mafy orina amin'ny marina mba ho zanaky ny fahazavana hatrany amin'ny mandrakizay. Mba tsy mihetsika tsony kosa izy amin'izao mopera mametra tanana amin'izao koa. Aleo aloha tsika mangina ihany. Ry Jesoa Tompo, ianao ny fahazavana marina manazava ny olombelona rehetra. Koa engany ny fahamarinan'ny fanahy masina mba hanafahanao an'ity mpanomponao mijaly ambany zioka ny demona iray mibeny lainga. Rehefa izany dia mba atao feno zoto higioka ny hafaliana amin'ny fahazavanao ka ho vavolombelon'ny finoana feno toky ary tsy ho resikena maso fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona mandrakizay. Amen. Toy ny nofinofy raika izy izany nahazo azany. Saora ianao an'Andriamanitra lehibe rineny dia miorena tsara ianao manomboka izao Aza matahotra ianao anaka. Manome toky ianao Andriamanitra omena toky tsara dia manompo azy arak'izay tratry ny herinao. Ny sandriny maherina nafaka anao tao andavaka Satana. Mibeba tsara fa mbola mamindra fo izy. Eny re, atokanatry ny sisy izao e. Tsy andro tsy antelo tsony ahy e. Efa matanjaka tsara ankehitriny. Fantatro ny lalak'izorako manomboka eto. Vitany amin'iny ny ho avy hatrehana. Fa mety aminareo mianaka ary lova ny toerana ato e. Tato mantsy ny eritreretiko hoe hametrahana anareo. Edre, aizandre moa misaotra an'izao e. Trano malalaka be ty ve retsy. Misaotra betsaka aloha e. Tsy sisy saoranao re izany e. Mipetraka ato nareo mianaka, trano efa misy fanaka ity. Mino aho fa ao daholo izay ilainareo. Ny ary efa tsisy azo raisina intsony fa efa mahita teraka daholoko.
Tsara koa aloha na mainy tany aleo mahay mihitsy fa toerana fehezan'ny devoly ny fitaovam-pianarako fotsiny nampalahelo ahy. Fa ahoana tokoa no ny atombohan'ny afo osolo ny tsena hono ny may voalohany asa izay nataony tao izy aza saika matiko. Za kosa ho manao hoe Andriamanitra mihitsy ngamba efa nandoro azy sy fantany vao afaka nen'ny landy. Izay mihitsy noravana izay rehetra avy aminy. Fiainam-baovao izao arodana tanteraka izay sisa tsy nikory dia diovy nanaovana fotoam-bavaka satria taninareo ihany io. Rehefa avy eo dia afaka andrinana vaovao indray hipetrahana na hampanofainana eo rinany arak'izay tianareo ihany koa. Marina mihitsy zany Andrasila zany. Fa izao aloha anokafako tseninareo hivelomanareo mianaka. Ianao no hivarotra satria landy mbola hianatra ihany, mbola nalabaky izy. Eny, misaotra nareo amin'izay rehetra nataonareo rehetra fa tsy voavalinay mianaka fa Andriamanitra ny hamaly azy. Na dia nifahasaranareo tamiko fotsiny aza angeraka izy dia tena tsy hitako izay atao e. Tsisy isorana izany rineny aty dia nge nataonay teo anatrehan'Andriamanitra ary fitiavany. Sady izay koa nge tsy nandrehan'ny lany toy ny olon-kafa fa toy ny rahavavy. Izany mihitsy. Ary toy ny anabavy koa ny loha hatramin'izao. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra fa izao tokony asiantsika fitsangatsanganana kely. Raikitra fa tsy makany miarina arivon'ny tasy tsony sady tsy miana tsimoany koa fa ahoana tanindrazanareo nge any tsimoany rinen'ny landy na oela na oaingana tsy maintsy hohaninareo ohatry ny tena matololo ako. Neny sy ny any aminareo nge mbola mifanelanelana lavitra mbola resy ny asan'ny maizina ianao matoa matahotra an'izany. Za aloha tsy matahotra manana an Jesosy Kristy iaro eny izay any ireny any aloha mbola tsy fantatra fa tsy izao kosa aloha eny re olona tsy hoany amin'izany rehetra izany sika fa toeraka hafa mihitsy amin'ny sabotsy. Zay fotsiny amin'ny sabotsy dia ho hitantsika eo zay zany fitaozoma daholo ny fikarakarana noentina mivavaka alahady sady mbola vakansy izao. Eny ary sady za koa anaty voninkazo no anaty labian'ny am-piangonana amin'io. Zay koa